Zaza sary hainonareo ny feon'ny mirambola, Ida, Iary, Ioly ary Liva miaraka ny Arliva sy Jean-Jacques ary Roland. Tovrazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanajitosa. Mandro Indri Mandro dia mipetrapetra misaotra tompoko. Zao no nampanatsoko andry voalohany aloha tato anatin'ny 3 volana izay dia tsapa fa nidina foana ny notindry ary ny taranja rehetra no niaran'izany. Ny mpampianatra rehetra koa tsy nisy izay tsy nitaraina tamiko. Tady dio tsara fa 2 volana sisa nge dia tonga ny BBC. Faharoa ono iza nanao sy niny tahirinao tondry sady tsy ny reny no tsy mpiantoka so ny tsy atao anaty boky fifandraisana mihitsy le izy. Fa inona no manjoa andry mba hoana andray mandrendry am'izao Ka tsy ampafantatra azy an'izany akory ana kely aza. Ahoana tsara hoe ry santatra? Mifona Ramsia, lasalasa ho azy ny valiteniko io fa tsy hanao an'izany intsony re ahy. Santatra. Eny tompoko. Fa tena tsy mifampiresaka momba ny fianaranao mihitsy ve izany ianao sy ny reninao e? Mifampiresaka izay ka miady hevitra mihitsy aza fa indraindray aza mifamaly. Mifamaly? Fa ahoana? Ka tsy mitovy hevitra e, tsy mitovy hevitra intsony. Fa ahoana? Ie. Fa firimena damo nareo? Zarery ka. Tsy manana preta-po aho. Ary ny dadanao? Tsy fantatrao mihitsy ve hoe nisaraka ry zareo sa efa maty? Nanontany azy ampahatsorana zaho hoe aiza ary izay raiko. Dia nahagaga fa teny hoe izy niresaka tsotra ny tantaran'ny fiainan'ny zareo taloha sy ny nahabevoka azy ary nanome toky ahy izy fa atorony aho ny dadako satria hono olona tsy lavitra anay akory izany. Dia mbola tsy natorony anao foana? Nampatsiahy azy an'izany afaka 2 volana teo eo dia teny narary sy nandratra no nasetriny an'izany dia nanomboka tamin'izay. Andriamanitro, loza tia nahazo an'ity zaza. Loza, inona no ataoko? Mademoiselle Rindra! Mademoiselle Rindra! Fa misy inona dia matotale? Oay, fa nataonao inona tato io zanak'olo ty e? Aza be fanontaniana ianao fa zavo kely aloha ny dosien'ity zaza ity aingana ianao. Eny tompoko. Allô? Isabelle? Raha tsy hanerana anao aloha dia tongava aingana ty ampiasako. Aingana mihitsy ianao fa misy mpianatra torana. Zay aingana mihitsy ianao. Tia le dossier nitadiavinao monsieur le directeur. Misaotra. Engany ka isy numéro téléphone nandray aman-dreny santatra ato. Ty eto ka. Allô? Madame Rasomalala Nathalie? Ny talian'ny sekoly anaran'ny santatra zanakao ty? Tsy zany fa narary tampoka taty am-pianarana izy zao. Ka tongava aingana ianao. Eny efa nanafatra dokotera ihany ka. Ihany lakaka ianao zao. Dia tsy misy fianakaviana azy na ianakinana azy mihitsy ve zany? Eny ary tsy maninona. Na izany aza nefa ataovy aingana ihany izay ahatongavanao faran'izay maika. Veloma tompoko. Tena reraka be ty zazy ty ry aro. Loza tokoa anery Isabelle.
Any lakaka hono nren'io zazy io nefa tsy manandray izy. Dia tsy misy ava mihitsy ve? Mampilaminy saina hono raha any amintsika izy mandra-patongany. Any izy mipetraka. Ary efa tsy maninona intsony ve aloha izy io e? Mba efa nahatsiaro saina? Efa nahatsiaro saina izy teo ka. Saingy mbola miverina natory fa tena reraka be. Fa inona nefa nanjo azy? Tena zaza manana problème be izy io. Tamin'ny Desambra zao 14 moyenne. Dia izao lasa 8 tao anatin'ny 3 volana. Amin'izay ny mpampianatra rehetra tsy misy tsy mitaraina ny fihetsiny andavanandro. Na izy zany variana na izy tena migiafy tafahoatra. Raha azoko tsara ne izy zany dia izy rerina ao an-tranony. Inona moa nataony reniny any lakaka? Ato amin'ny dosie anjanany anefa milaza fa mpanao volo no asany. Ka mety ho manana salon de coiffure any koa izy. Zany anery Isabelle. Resaka tsy nanino izao izay mianaka. Fa vao nanontany azy fotsiny momba ny ndainy dia nitomany be izy dia izao zavatra izao nefa rany. Iaro avy ingy ianao Inona? Jereo tsara nge nitarehan'ity zazy ity Maninona? Ohatran'izao mihitsy ianao rehefa matory. Ay za kosy. Mariny. Tadidio tsara io fa alaiko sara ianao rehefa matory dia ho hitanao. Mahafatifaty anery Isabelle n'izao zazy izao Fa nga mora hoe mahafatifaty dia tsy mitovy aminao Aza mitavatava tsony fa taitra izy Bonjour ndry. Sitrana. Bonjour. Fa aiza zany? Ato amin'ny boroko ianao izao ka. Io anie ny vadin-dramose. Dokotera Isabelle no anarany. Ay, faly mahafantatra anao fa nga narary aho teo. Ohatra mavezatra be ny lohako izany. Ao ary aloha any ty fanafody dia misotro rano ataovy betsaka ampy ihany ampy kia. Santatra. Mbola tsy mahazo mody aloha ndry fa miaraka aminay mandra-pasirana tsara. So marary ireo tranonareo ao mantsy. Satria tsy nody foana mamanay. Eny efa ho avony izy ka. Efa nitelefoneko teo izy fa efa ho avony. Dia ho any aminareo foana ve mandra-patongany? Fa nga tsy tiandrimy makany aminay? Tiako ka. Saingy menatra ka. Santatra. Raha aman-dreninao koa nge izay mivady. Tsy misy mamenatra anao izany re nakily azy. Sady ny toepahasalamana koa mbola tena mila raha maso akaiky. Tena menatra ny raha misetale. Mariny. Aza menamenatra izany kia. Sika telo mianaka rery nge no ao an-trano Mandehana aloha nareo mianaka tonga dia mandeha taxi. Fa zaho ohatrany mbola mitakely asa vitivity. Tsy afaka miala eto mihitsy mantsy raha tsy mirava ny mpianatra. Bon, lasa zany izay andao kiry Santatra. Andao ary. Tena vehivavy hafa raha samy olona koa anie ny Santatra izany. Zanako vavy tokana kely iny ve dia atakaliko. Raha izay izy tokana amin'izay misy ahany ny zanako. Oay, misy mesazy kay tato amin'ny telefona. Avy aiza izy izany? Aleo aloha vakiana hoe. Ay ny ren'ny Santatra. Ary andraso fatsoko. Allo? Manahoana tompoko? Izy indrindra. Efa tonga avy any lakaka sady zany ianao? Raha matoty. So dia heverinao fa kilalao aza ny asako. So dia mba sangy tafa ohatrany loha ary zao ataonao zao. Bon, tsy maninona. Na zao dia zao azy ianao ny tonga aty tsy maninona. Eno miandry anao ato amin'ny borao ao ka. Fa aiza marina ianao zao tonga dia miakara ty amin'ny biraoko. Tena hita raharaha amiko izany vehivavy izany raha tsy antony maro-pototra nanaovana an'izao sangy tafa ohatrany loha zao. So dia veriny fa zazakely ary aka ilakaka. Mandrosoa.
Manahoana ianao André Matotalia? Manahoana ianao madama? Fa i mahalala miangavy ianao aloha hivoaka fa mbola misy raha mandreny ny mpianatra raisiko sao dia izao. Ka efa eto anoloanao ne izy ka tsy nireniny santatra no ndrasanao? Fa nga ianao nireniny santatra? Iaro manatsara ve ianao sa ahoany? Ary tsy mba manontany tena kory ve ianao hoe iza no rainy santatra? Za? Everinao za indray ndrainy? Anga dinonao moa nampirafisanao tamin'ny Paul. Sa nahazo roka alika avy tany aminy ianao dia aty amiko mitonantonana? I Paul nirainy santatra raha tsy fantatrao. Bon, za nga hiady varitra ny amin'izany koa tsoroko aminao fa raha izany no tao an-tsaiko voateraka santatra dia efa tonga taty aminao Ko inona zao no ataonao aty amiko zao ka? Tsoroko aminao koa fa raha ny ambopoko no ampariko tsy mandany andro aty akory na dia 2 minitra aza. Ny zanako no mampalahelo tsy maintsy ampahafantariko azy ny rainy izay tsy iza fa ianao. Inona tsara? Ianao no rainy santatra azonao zany? Zao no lazaiko anao ry malala. Oka zava aminao tsara koa fa tsy misy anambatambazako anao anaiky an'izany akory. 15 taona no namelomako an'iny. Tsy mbola nangataka tany aminao na ariary aza. Fa inona marina ny tadiavinao Mila mahita sy mahafantatra ny rainy ny zaza. Ry malala. Zay ihany. Dia tsy iverinao ve hoe maika andratra ny fony santatra sady animba ny sainy zany zavatra kasainao atao zany indrindra zany hevitra tsy mari-pototra zany Fa biby ary ve ny fevitrao aloha ka tsy ahalala hoe iza ny miaraka tamiko ka nazahoako ny zanako Zao manaovy ianao test ADN dia ho hitanao eo ny valiny. Ampitovio amin'ity any santatra ity. Iny. Zay. Aleo andeha. Ampy zay. Veloma ianao monsieur le directeur. Dia ahoana santatra? Azonao alefa mody izy. Efa tonga ao trano neninao dia tia ny frena taxi hodiny. Iny. Tena lalina indray zany. Dia tena mitovy tsy misy valaka ny valin'ny test ADN anay santatra. Dia zanako tokoa ve zany iny zazy? Dia ahoana ho Isabelle raha marina zany? Tena aleo aloha tsy miteniteny aminy mihitsy raha tsy hita izay tena marina. Fa oviana tokoa ary moa ny arahanay farany. Ndraso hoe tany atao masina. Tsaroko tsara tokoa talohan'ny nandehanako nianatra tany an-dafy. Ary aleo aloha aprimo matsara reto valin'ny test reto fa sao tsy kihatra Isabelle eo ka ho loza. Ay nisy mesazy tato. Izy ary ty. Ay mahalala. Ary aleo raha nga tonga dia asaiko tonga ty tena tsy maintsy tambatambazana sao tonga dia mijabaka any amin'ny Isabelle eo. Allô? Madame Malala? Iaro ihany. Bonjour. Ato amin'ny birao ako zao ka. Tato foana andro any tontolo re. Ndry. Fa iza nilaza taminao fa tsy tato le sekretera? Zao aza mialao ary ianao fa ho avy afaka fefakadiny any. Zay Rindra. Rindra. Entoko. Avy kely ianao azafady. Ahoana zay? Lalana avy aiza moa no ahafahanao manao sivana izay olona ho ato amiko? Ka zany efa nieritreritra hoe faly ianao tamin'ny resak'olona. Iaro Mandidy anao tsy antso amin'ny anarako. Lehibe anao no miresaka aminao ary mahangata fanazavana aminao amin'ny adisoana nataonao. Tsy maninona re. Aza misahirana manasazy ianao fa ametra-pialana ao reny izao teny olazaiko aminao zao. Maninona? Sahivoko aminao reto zavatra vitsivitsy reto teny ho tsara aloha Voalohany tadidio fa mbola nianatra ny rebirebenao hoe ataonao secrétaire particulière. Nafoko ny fianarako dia nekeko ny fangatahanao. Faharoa voahodinao tanteraka koa ny lohako ka natonga raiki-pity aminao
namozako ny olo tiako, namozako ny fahatanorako, namozako ny fahafahako, ary nafoko hatramin'ny fahadiovako azy. Fahatelo, saika ataoko surprise aminao ihany ty zazakely atao kiboko ty, nefa moa voatery tsy maintsy ho lazaiko ihany. Efa mitoejaza 2 volana zao monsieur le directeur. Ampy angamizay. Aleo andeso amin'ny tananao ela loatra ka sasa miandro malala anao e. Velomenao tompoko. Rindra. Mijanona kely aloha ianao. Zao tsy misy an'izany mametra-pialana izany ianao. Ary aza ampidirina amin'ny sainao ry izany. Ampy azay e. Tsy teo saro-bakoly tsony aho. Ary ty zanaka atao kiboko ty aza manana ahy ianao fa fako tsy zakanao tany aminao tany izy io no narianao taty amiko. Kanjo lasa oreharehako sy arena lehibe ho aho. Tsy ampalalako azy akory hoe ianao ny rainy, sao dia tezerana ianao any arinany. Velomenao monsieur le directeur. Rindra, miverena ho ahy ianao. Avy, mipetra aloha fa dia aza maika eny andeha izany e. Tsy izany eny maika andeha monsieur le directeur fenao e. Ianao zao nefa tsy ndrindony ery satria efa sasa miandro madame malala, tsy izany? Mipetra aloha ianao mipetra eto. Aleo izy andry ihany rehefa tsy manino izany. Eto ary ny teninao e, dia atao faran'izay fohy. Hono marina tokoa ve fa tena be voky ianao? Ndry. Fa inona moa no antony andangako aminao amin'izany e, dia tena za ve nday nijanonjazy izany? Atao ve tsy ianao fa vata makazo raha izay natahoranao e. Sady lafo izany ny resaka ataonao izany. Zao e. Asa raha ikenao. Ninona indray? Hono tsy aloha ve isorona izany zaza izany dia... Isorona? Aleo re isorona e. Sanatry. Io no mba takalon'ireny zava-tsarobidina foko no ianao reniko. Averiko aminao indray sanatry. Dia tsy asa atao amiko tsony ve izany ianao? Fa ny taloha monsieur le directeur. Tsy le rindra kely bady fa intsony no manoloana anao fa rindra efa tonga saina. Tsy ho azonao rebirebena tsony ahy e. Dia tava indray secrétaire particulière vaovao, velomenao. Manahoana malala? Salama tsara Andriamatotale, fa ianao no manahoana? Avela ho any moa izany Andriamatotale izany e. Atao fotoany taloha ihany. Izany izy hoe taloko. Izany eo ihany fa zao e. Ahoana mihitsy io sekretairanao io e? Ahoana io? Izany hoe efa noroahako tsy aso intsony re izy e. Izany hoe no antony natara kely ahy io e. Fa miaraka aminao ve izy io e? Sa inona no antony nanakana ny atsiona taminao ankeo? Eny e. Inona moa no hanafenana an'izany aminao? Miaraka izay. Tena mba tsy rarina ange ny ataonao izany e. Za zao tena mihevitra fa hoe olona manaja vady ianao. Izany no antony tsy nanelingelenako anao hatramin'izay. Ainao mampirafy. Aza dia miditra amin'izany re ianao ry malala. Fa ahoana ny tsy hiditra e? Ny vadinao vao fitaka sy vao fahandalitra ny taonany maro. Izay angano tsy hoe hiditra fa raha iza tsy mba manaiky mora an'izao Ay, za sy ny zanako fotsiny izany no nandefitra sy miafiafy. Fa ny anjara fitiavana tokony ho anay no menao olon-kafa. Dia rariny ve izany ozy izy ianao? Dia inona ary izany izao no tadiavinao e? Sa iverina hiaraka indray sika? Satria tsy ao anaty fiarahamonina no heveranao anao fa any anaty filma. Tsy sara-dala miaraka aminao amin'izany ahy e. Ka ninona ty e? Averiko aminao indray fa raha tsy miala heliko ny zanako tsy nakaty aminao sy ny resaka taminao akory na dia ray minitra aza. Ka omena azy izany fantatra? Azafady na dia mbola 12 taona azy izy ataoko fa mba efa matotra ihany. Zao e, tompo-tsafidy izy ny amin'izay tiany. Tsy azoko mihitsy izay tianao atongavana ary malala. Sao ary fa hotsoriko aminao raha tsy azonao e. Sy izany no hanambara misantatra fa hoe ianao no rainy. Fiza? Za? Ye, ianao. Ho hitako ny fa havinonanao andray ny zanakao na tsia. Dia ahoana ozy ianao raha mitongo manaraka izy? Zaho efa vonona ny anaja sy hanatanteraka an'izay tiany sy izay safidiny. Zao e,
sao dia tokony mba atao miandalana kosa ary ny fanatanterahana an'izany ry Malala. Ay kosa satria matahotra ianao sao dia anahirana amin'ny ramatoa vadinao raha midongy anaraka anao avy hatrany fantatra. Tsy izany velivelika. Tsy ho sarotiny amin'izany akory angera Isabelle. Sady tsy hahavitanova programa efa matipaika re ianao monsieur le directeur na handeha hatramin'ny lohanao aza. Matipaika ahoana indray re? Tsofoko aminao izay 7 taona niarahanao tany an-dafy tany aloha tsy hitako fa vao migadona teto Madagasikara indray ny tongotrao dia efa tsy nisy niafina tamiko ianao sy ny fiainanao. Za mampimehay eo ianao ry Malala. Miporopoko aminao ary fa ianao tsara e. Raha vao tonga ny hatraminareo ianao dia avy hereno-jerena ny sary mariazinareo. Dia dinio tsara ilay mpanao volo. Mino aho fa ho hita ao anaty filma koa satria nisy naka kamera tamin'iny fotoana iny. Fa izy ianao? Nampirisihan'ireo namako aho hoe higafy ny volony. Osim-baina tanteraka mihitsy mba hanalabaraka anao saingy soavazy loatra izany fomba izany ka tsy nankasitrahako e. Zavatra kisendrasendra toy izany ve dia lazainao hoe ho profy mandrisy lahatra e? Azonao atao hoe kisendrasendry. Nefa tsy fantarao fa mifankalala tsara za sy dokotera Isabelle vadinao. Mifankalala? Madame Nathalie ny fiantsony ahy fa tsy izany malala izany. Sa ahoana ozy izy aminao rehefa andeha hanao volo isaky ny sabotsy izy? Tsy hoe andeha hanao volo any amin'ny Madame Nathalie? Fa ianao tokoa izany Madame Nathalie mpanao ny volony? Nanomboka tamin'iny andro nanaovana ny mariazinareo iny dia teo am-pelantanako ny hatsaran-tarehan'ny vadinao. Fa hono inona moa no idiran'ilay tetika matipaika lazainao teo iny? Izy no nalalako fa talehan'io sekoly io ianao dia nataoko mihitsy azoko natao ampidirana ny santatra hianatra ao. Izy koa no nahitako ny tranonareo any Akadivato satria nilaingako izy hoe eny ambanidia no mipetraka dia miara-mandeha taxi izay rehefa mody indraindray, mandeha tongotra ihany koa indraindray. Izy raha teo moa tsy sarotiny mihitsy fa miandry farany foana vao raisinay. Ka higafy ny fiainanay izany ianao? Satria efa tsy misy miafina aminao intsony izany na dia hatrany anaty vilaninay aza. Tsy fombako izany. Saingy ampozy tsara kosa izay afitsiko santatra. Satria apresianao izy higafy. Sanatria aho izany aminao. Everinao fa gafy ve raha ohatra ka hoe tsy ho zakany foana ilay minitra tokana nahitany sy nahalalany indray izay nitadiaviny nandritra ny 15 taona? Izay inge ho any lazaiko aminao hoe aleo tao mindalana izany. Tsy isy minitra sy segondra hembotra tsony izao e. Izy aho rehefa iny. Izay ilazanao amin'ny mahazanako ao azy ho manina tsara. Tsarovo nefa fa miankina amin'izany mety na faty azy na atapaka lalandra azy na tsy haiko e. Tena manaonao foana ange ianao ry Malala e. Lozanao raha maninona io zazy io? Tsy maninona fa za ihany no tena manaonao foana e. Fa ianao ampisainana lalina daholo izay rehetra ataonao. Malala, le lafiko ny falatianao. Oka aloha ataontsika manaraka izany zavatra izany, marina e. Aizany nisy mpilalao sarimihetsika atahotra torinazy izany. Na segondra iray aza tsy afaka hembotra tsony, zay. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour ndre. Nianatra tsara? Maman, fa inona ho any dikan'izany hoe zazasary? Fa taizany nandrenisandrian'izany? Tsy haiko na mifosary Marielle sy Rojo any am-pianarana fa isaky mifanena amiko ry zareo dia izany foana ny averimberiny sady mesy. Sy aza miraran'izany ekia. Aleo izy ifosany fa ny fianaran-dria atao tsara. Marielle sy Rojo? Olona maditra tsy azo tenenana ireny santatra e. Fa inona ho ary amin'iseny tena dikan'izany tsara izany sa ratsy? Zaza tsy manandray ny dikan'izany rery santatra. Ary aza miraran'izany hoa ianao. Izany mihitsy izany ny fisainy ka tsy vaniny ireny. Fa angaha everiny fa tsy ho hitako mihitsy ny dadanay. Santatra mangina izany zanako izany. Aza matahotra indray fa androany ihany Zao lazaiko indray androany ihany dia ho hitandry ny dadandry. Marina? Ino Maman, ndao zao dia zao tsika dia hoany. Fa ho faly be ve nefa aloha ndry raha mahita azy. Sao dia mbola hitomany ihany. Fa fao mihitsy aloha ny ranomaso. Ka
Ka tsy maintsy hitomany aloha tantara aminy fa fisain'ny ankiziko. Dia faly be rehefa avy eo? Ho hitan'ny maman tsara eo ny hafaliako rehefa mahita azy. Orokoroako impolo, 900 mihitsy azy. Any ve? Ho tiako be mihitsy. Dia asaiko kapohany Saziny Marielle sy Rojoso. Marina ve? Marina e. Nefa ary sao dia olona santoko izany fa tsy tena dadako akory. Dia zavatra ohatran'izany kosa very santatra nanaovana sangy mihoatra ny loha. Ka andao amin'izay ary fa mahatoky amin'ny maman e. Efa miafinafina ao ambadimbadika ao izy. Ka izao avindry eto amin'ny malalaka eto dia mijoro tsara, dia kipy tsara ny maso fa ho avy eo izy. Tsy mahazo miratra mihitsy raha tsy efa mifamia ianareo azondry tsara izay. Ay, azoko tsara. Asay fotonga aingana izy 10 sekondra fotsiny izy dia ho tonga. Tandremo akipy tsara ny maso 10, 9, 8, 7, 9, 10, 4, 3, 2, 1, top. Oay, raha misetale, ianao ve ny dadako? Andriamanitra fa ahoana izao? Mandaingina nareo fa nga tsy Dokotera Isabelle ny vadinao? Za tokoa ny dadanao ry santatra. Ary marina nolazainao fa i Dokotera Isabelle ny vadiko fa tsy mamanao. Fa inona ny mahatonga an'izany e? Dia ahoana ny... Santatra, tsy misy laingana dia kely aza izay rehetra nolazainy tamindry. Fa izao aloha tantera ho amin'izay ary ny vavandry teo e. Orokoroana impiry tsara moa izy teo. Aingana ndry. Aingana. Ohatry ary toa tsy sakory. Ka zavao tsara aloha ka. Fa naninona tsy nareo ny vady fa raha misetale sy Dokotera Isabelle? Mbola samy mianatra izahay no bevoka e. Ko maninona tsy tonga dia mivady tamin'izany fotoana izany ka? Efa lasa nianatra tany an-dafy izy vao fantatra hoe bevoka. Izy nefa fito taona tany foana. Misoroka aloha fa tsy nanantena azy intsony e. Dia tsy niraray maman intsony izany izy noho ny tafaverina fa any an-dafy? Asa raha tadidindry mitsangatsangana teny ivato sika efa elaela. 7 taona indry tamin'izay. Hoe tamin'izay fotoana izay indry vao hoe nahita avion akaiky voalohany indrindra. Ie, tadidiko iny. Sika sy maman ary dadabe niaraka tamin'izay. Tamin'iny indrindra hitsena azy no tena antondriantsika tamin'iny fa tsy hitsangatsangana izany. Nefa toa tsy tsaroako akory hoe nitsena olona sika. Sika aza nody tsy niaraka tamin'ny olon-kafa izany akory. Marina mihitsy izany. Fa tsy sompanantenana tanteraka nentiko nody tamin'iny fotoana iny satria saika mba hiazakazaka hitsena azy iny no tankina tsy nanteny satria efa nisy tovovavy hafa tonga talohako teny aminy. Malala, aleo janona izany tantara rehetra izany ka. Aleo ny lasa homba ny lasa. Avy ity izany zanako izany. Avy? Dadako, hitako ihany. Iaro angany isy vahiny tato an-trano androany? Vahiny? Tsy nisy vahiny izany toka. Fa ahoana? Fa nga nisy olona tokony tonga tato. Ka toa feno taitsigara nge ao anaty sandre ao amin'ny salon Ay ve. Za re nifoka sigara tao fa tsy nisy vahiny izany. Ndry? Fa nga lasa nifoka sigara Iaro? Nanomboka oviana koa. Efa ela ihany fa tsy tadidiko. Fa nga zay vao tsikaritra ao Mampome ako ianao ka. Tena miatanora isan'andro. Ohatray. Miatanora isan'andro ahoana indray ary? Ianao ty koa mba mahita lazaina ry Isabelle. Falenge amin'izany ry Iaro sambatra mihitsy Everinao fa tsy mireherehery rehefa hita ny namako miaraka aminao. Mitsiriritra zareo fa mihetsiketsika sy tanora lalandava hono ianao. Fa ny volonao sao sisa amboarina kely Amboarina kely ahoana indray Ianao ty koa mba mahita lazaina. Atao lavabe tao rambon-tsovalo ve? Kosaka. Tafa ohatra loatra indray reny. Dia ny kavinila koa tsy azonao anaovana tsony Ka atao ahoana indray ary aminao ka? Izao andraso fa rehefa anao volo amin'ny sabotsy
dia any amin'ny madame Natalie dia miaraka sika e. Hainy tsara manamboatra an'io. Tsy a. Fa hoany sady mahay am-behivavy sy andehilangy madame Natalie e. Aleo ihany jopanampy antsika no anapaka ny voloko ka. Tena menatra raha isika isanao no mandeha manao volo any. Za tsy manaiky an'izany. Dongo be raha tsy miaraka manao volo any tsika amin'ny sabotsy. Orzabella. Oa. Tsy maintsy miaraka sika e. Ka zao any. Tsy izy paika fa tsy maintsy miaraka sika izay ihany. Zao ary. Ahoana ary? Iaraka sika fa aleo tsy any madame Natalie fa ny akafa. Ahoana? Tsy isy fika e. Za tsy mahalala fa tsy madame Natalie. Fa inona nefa ny tsy itiavanao azy? Tsy hoe misy tsy itiavako azy any Erzabella fa le makany amin'ny trano fanaovam-bolo mihitsy no tsy laniko loatra e. Ay, zao ary. Rehefa tsy laninao ny makany dia aleo izy no farana makaty an-trano dia aty isika manao volo. Aleo moa Erzabella, ny anao ihany re no atao any amin'ny madame Natalie. Zany zany hoe ny loko koa ne tsy azo kasiam-behivavy akoatranao mihitsy. Tsy maninona zany e. Tsy akasika ny lohanao kory satria manao gant e. Ianao tiako tena. Aleo aloha dinihana tsara ny programa dia ho teo ary. Zao ary tsy maintsy ray amin'reto no avalinao hoe ho teo na isika miaraka makany na izy afara no tonga aty. Fehany dia zao ihany e. Tsy maintsy miaraka manao volo amiko ianao amin'ny sabotsy. Sady zao koa ny riaro e. Raha manaiky an'io fangatahako io ianao dia omeko surprise ngeza be tsy apozinao mihitsy. Surprise? Omeo aingana aloha zany surprise zany. Ka zao aloha e. Meo aloha valo fangatahako. Zao ary. Tairo ary fa afaranao aty an-trano izy. Ao ary rehefa hiaraka ho any manko sika. Inona ny tena marina? Ho any re sika. Aleo sika mihitsy no any. Eny ary saingy tandremo so mivadika amin'ny teny nomena. Andray. Matoky ianao e. Aiza amin'izay ty surprise. Akipio ary aloha maso. Akipo maso. Dia velaro ny tanana roa. Tandremo so mangala mpijery Zany hoa eny e. Rehefa miteny vao mahazo miratra amin'ny masonao. 1, 2, 3. Oay. Fa ino ty? To taratasy-panafody? Tsy taratasy-panafody zany fa valin'ny test de grossesse nataoko e. De pozitiva zany? Zany hoe bevoka ary aro malala koa. Bevoka? Azo zazakely ihany sika fa ela ny ela. Fitaona lasa izay nandritsika an'izany. Ary tohatra ny tsy mahafala ny aro akory ange le surprise. Isabella, tsy napoziko. Zany tena efa tsy nanantena an'izany tsony tato ato e. Ka faly ve sa tsy io ao iaro? Avo ny lanitra ka tsy takako Isabella. Avy finoko mafy zany vady aman-janako zany. Avy. Fa iaro ianao ve zany misy fofotaoko zany? Fa nga ianao koa lasa misotro taoky. Sendra tafaona tamin'ny namako mpiara-mianatra tamiko taloha Isabella dia nandray kely fotsiny. Tena tsy mbola nahitanao nandray alikola ary iaro hatramin'izay nalalako anao Tamin'izaho mbola nianatra neny efa nandray ray kely ihany e. Fa noho nanambady anao dia tsy dia sanandray tsony. Iaro tsy mety amin'ny fahasalamanao any nge nitoka sisigara fa mba miteny aminao ihany zay Mba angalao raha mangatsika kely any Isabella sotroka. Riaro kely fotsiny ve nisotronao dia mioka mandotako zao ianao e. Fa maninona ianao manafinaniko e. Ino ary ty? Inona moa no aveniko aminao Isabella? Efa tsy dia zatra misotro toaka loatra intsony dia raha fa mandray kely dia manao an'ireny. Aleo aloha torokelika. Matory mihitsy aloha ianao ka ny sakafo koa mbola tsy vonona.
mihitsy ary io fa mandaingaka. Jereo, izay dia efa niesona sady. Fa inona loatra ary ny nanjo azy? Aleo tonga dia akako vita so mbola mandoa eo io ka. Tsy ravina mihitsiny. Malala, iny zanako iny hoa tandremo tsara iny zanako iny. Zany santatra. Iaro mifoaza aloha e. Mifoaza ho Fa misy inona? Fa iza zany vehivavy mampirediredry anao zany? Vehivavy iza? Manofo miteny ianao dia miantso anaram-behivavy eo e. Izy zany malala zany, zany santatra zany koa. Fa ahoana hoe Malala, iny zanak'iny hoa tandremo tsara iny zanak'iny sy ny sisy. Dia hoe santatra. Fa inona loatra manjo anao ry aro Isandray moa no malala kokoatranao re Isabella. Lasa lavitra loatra koa zany sainao zany Ny zanako kibonao io ny mampirediredy ao eo fa tsy izy akory. Ary le santatra ka? Ka io ane no santatry ny zanantsika fa henonao koa. Iaro zany ve ny tena mariny? So dia le santatra kely mpianatra ao iny zany. Tianao anahaka an'iny ka ty zanantsika ato akiboko ty? Ka ianao ihany ane ny laza fa tena mitovy be amiko izy iny koa. Ilazako mihitsy izao izy hoe hanao vakansy aty amintsika rehefa vita amin'ny BPC. Dia anaiky an'izay koa ny reniny aminao? Nahoana izy ny tsy anaiky? Ho hitanao tsara ane ny resahako azy. Dia rehefa mandeha miasa ianao dia ho izy rery ve no eto an-trano? Tsy taitra ianao fa milaminy io e. Ary mbola tsy vonona foana ve aloha ny sakafo dia nefa ohatran'ny noana be zany. Aleo mihitsy koa aloha maniko ny latabatra ka. Ry lany tokery izao ny vavoniny dia mody hoe nona. Aza manany ihany ane ry Isabella. Ka maro zany ko. Ahoana ndray ary ny resaka Isabella reny. Vivandry zavatra ve sa tena misy zavatra fatany? Tena asa koa raha tena marina zany hoe mirediredy ny antso ny malala santatra zany dia ho sanatry ve hoe efa nifampiresaka an'izany tany ampanaovana volotany ny zorovavy? Losity. Ary maninona moa raha ampahafantarina ny Isabella amin'izay ny marina sa aleo aloha aoriana kely ka aleo vita ny fanadina ny santatra. Dia aleo koa aloha ho tsatoana kely malala raha efa niresaka n'izany tokoa izy roana tsy raha ty marina. Aleo aloha hidina sakafo sady nona mafy koa zany. Efa fantatry dokotera Isabella hoe zanak'iramy Setale Fa ahoana ry santatra? Efa fantany veo Mino fa mbola tsy fantany ka. Za aloha mbola tsy niresaka taminy an'izany. Dia mety hoe fandraisana izy mivady ve? Saky. Fa inona aloha no antony malasa saina indry amin'izany Nivoaka avy tao amin'ny Broandra amin'ny Setale izy maly dia mifanena tamiko. Dia ahoana? Dia ozy hoe ataovy tsara ny BBC fa manao vakansy any aminay avy eo. Dia ahoana ozy izy indry? Tsy nahateny aloha fa avy eo mivaliako fotsiny izy hoe mbola erany amin'ny mamanay Fa ahoana koa azo zany? Dia tena sahaniaro ve ny laza vetrana an'izany tamin'ny dokotera Isabella? Dia ahoana nefa aloha ny hevitry indry Ka hoe izy mihitsy no avy aty amin'ny maman Kotsoloza. Tena ahoana koa ary zany? Ndry ve aloha mazoto amin'izany sa tsy mazoto Tena mampisalasala zany ry maman ka. Fa aleo mihitsy angamba izy tonga aty dia ho fantatra hoe izay marina. Zay tokoa tiany mety avy aloha aloha izy ho avy eoko. Matahotra mihitsy hoe teniteny foana any. Nefa ty zavatra tsy mbola fantany akory. Ho loza angamba.
Ezaka andresy lahatra ny ary koa mba ilazany marina rehetra amin'ny dokotera Isabelle amin'izay izy. Na izaza ry maman tsy maintsy hanery azy ilazan'izany Izany mihitsy. Hitan'ny maman eo ine izany. Ary maninona tokoa moa kira hoe atsoina vetivety aloha iaro dia mbola tsy tonga dokotera Isabelle. Ie, mety koa izany. Amin'izay tonga isika dia samy miteny azy. Izay mihitsy. Ka zao ary mandeha anareo aloha alaivo ny telefoninao amin'ny salon Oh, tara loatra. Efa iny taminy dokotera Isabelle. Dobodoboka be izany ry foko ry maman. Inona koa mampikoropaka andry amin'izany? Elo tsara fotsiny izay lazainy eo izay ihany. Ka tsy maintsy maman izany milaza hoe andeha anaty Eny, za ve moa dia anao hoe tsy mahazo mandeha? Oka aloha izay. Mandeha tonga dia voainy trano dia tsy ianao izy. Manginginy ry akity aminareo izany Bonjour, inona vaovao? Inona moa kino vaovao aty aminay fa tsy izay lazaindry hoe manginginy izay mihitsy Sao dia manelingelina kia izay zao faly ery mba misy mpitsidika ako. Eniko tamin'ny santatra ihany hoe ho avy aty aminay ndry. Ay, efa nilazainy tamindry. Nilazainy fotsiny hoe ho avy aty ndriko. Inona kizy ato vaovao Nga moa ki dia misy inony. Sendra niresaka ho azay mivady. Dia resiko lahatra ihany izy noho ny farany fa anao vola any amindry izay amin'ny sabotsy. Fa nga tsy mety atao volo mihitsy izy. Dia tsy mety izy. Asa mihitsy izay antony. Lazainy fa menatra hono izy tsy azo kasiam-behivavy hono ny lohany sisaka. Mba mahantsikaiky tokoa izy izany. Santatra dia jerem-potsiny ve ty vahintsika? Efa nikarakara ny ary maman Raha maman nahita ny karakarany dokotera Isabelle lata amin'izay safatra tany am-pianarana indray andro iny dia angambo maman menatra. Or santatra. Fikarakarana inona koa ny teo fa ngana olo-kafa aza ny teo amin'ny toerandry tsy toy ireny ihany ny zavatra nataoko Manoatra manko ry maman no ireny zanaka naterany ireny. Indry tia koa. Ndry azo zao tena misahirana ery. Fa hono akiry Natalie? Misy zavatra mba hiangaviako andrika Hoe ahoana ki? Lazao fa za mihafahafa Tsy izany aky fa manana programa anao vakansy kely any amorontsiraka ho azy izay mivady ato. Dia maninona aky raha mba miaraka sika? Sika efatra ve? Eny, sa ahoana ny hevitrareo mianaka? Tena zava-dehibe tokoa aloha izany fiveran-driana izany. Nefa ahoana indray kia? Inona aky ny olana? Mbola ho elaela koa nge izany aoriany fanadiny santatra Zao zao kiny mety nahirany misy mpiasa izay zao aminay atao mariazy dia naka congé iray volana. Dia tsy misy vahaolana mihitsy ve? Raha tany am-piasany tsika dia nasehoko andry mihitsy ny karine misy ny fandaharam-potoanako manomboka amin'ny faran'ity volana Jona ity mandra-patonga ny Desambra. Dia atao ahoana aky izany? Tena diso fanantenana kely indray aky izaniko. Nenay manko aky amin'ny vanim-potoana ohatran'izao dia alain'ny olona makany an-tranony foana mariazy, lanonana isan-karazany, mila tsoharaka mihitsy Izany tokoa Ary mandeha makany amin'ny faritany mihitsy aza indraindray Eny, fandriana ihany moa ny ahiny fa rehefa tena tsy azo atao moa dia tsy maninona Ary ahoana aky ny hevitry indry santatra? Ahoana ry maman? Ka ny hevitry indry no anontaniana fa nga ny hevitro Ka mba miera maman ako. Mandeha anary sao dia malahelo be loatra dokotera Isabelle Fa vao vita mihitsy ve BPC dia andetsika sa afaka miandry ny valiny? Izay tiandrika. Eny ary, ho teo ihany izany. Dia reto akia, reto misy fitaovana vitsivitsy anaovandry fanadinana. Oay, fitaovana avy any an-dafy daholo, stylo, règle. Tena tsara. So dia mba tafahoatra loatra kizy ao ataondry amin'ny santatra izao marina moa Tsisy tafahoatra izany akia. Fitaovana lefa nizandriko aky ireo dia atao kinona ao an-trano fotsiny ary. Tsy aleo ampiasan'izay tokony ampiasa azy. Jereo ange ty santatra mianahana fotsiny fa tsy manala misaotra akory. Oay, azafady, misaotra betsaka. Fa loatra ny dia saika adiniko Izay ihany aloha angamba ny vaovaoko izy mianaka fa leo andeha. Tsy andry sakafo ve ki? Avelao amin'ny manaraka izany. Sady mbola avy aty koa nge izao vao hikarakarany anay manko Ramoseny sarotiny mihitsy amin'ny ora fisakafoanany. Eny ary kia, mampimangy any amin'ny Ramose tale ihany. Saotra ary nareo mianaka koa tokony mba makany aminay indrindra fa indriry Natalie.
Fa isantatra indray efa zanaka trano e. Aza matahotra kindry fa mbola ho avy ihany a. Veloma dokotera. Veloma kia dia amin'ny manaraka aza atao an'izany dokotera izany tsony fa atao hoe neny a. Veloma ary neny e. Afa-baraka tsika ry santatra amin'ilay aron-dozy iny. Tena manahy mihitsy afa efa nampahafantariny an'i Isabelle mihitsy hoe zanany ndry. Zaho akory maman tena mino an'izany a. Inona daholo ny dikandreny fihetsika ireny e. Tsika foana nireraka mandainga sy manafinafina amin'ny eto. Kanefa ne mahagaga indray fa raha ny tokony ho izy a, tsy tokony ho sarika be amin'ny maman izy. Hoe rahavavy ny ve a? Adaly izy raha eritreritra zaniko. Tokony ho takany efa antaonany maro talohan'ny vadiny ny trangan'ny tantaranay siaro nge. Fa nga te alalan'izany ry maman rehefa saro-piaro a. Zany ve? Fa ndao amin'izay aloha ry maman tsony Ramsetalea. Ndre ity izany aloha dia tsy ho folaka iantso azy hoe dada mihitsy fa dia Ramsetalea. Aiza kosa ry maman mbola tsy hanao fotsiny a. Sady aiza koa moa ny antsoko azy hoe dada sady ny ampianarany. Zay aloha e. Ka tsy voamaika ho Saindrikala Marielle sy Rojoso. Mandeha anareo aloha alaivo amin'izay ny telefona na tonga dia atsoisy dia asaivo makaty izy raha mety. Mandeha aloha jereo izay olona matondonao izao aingana. Manao ahoana ry mianaka? Manao ahoana iaro? Tena taitra tampoka. Manao ahoana? Dre ary iny ty mampianana ry mianaka e? Ty ianao sarom-pisainako. Fa nga mifosany asanareo ato? Vao saika telefona anao mihitsy izao io santatrako hoe hanafatra anao aty. Fa misy inona? Iaro a. Lazao anay izay marina e. Fa nga efa nilazainao tamin'ny vadinao ny momba ny santatra. Mbola tsy nisy ombon-dresaka momba n'izany kory tao aminay na kely aza. Fa ahoana? Ka saika nifankatratra teo nge nareo e. Ay, avy taty aminareo izy. Ie, fa nga nifanenonareo? Saingy izany nahita azy dia somary niala kely azy fa izy tsy nahita. Dia hono inona nresany teo? Ka na ny resany na ny fihetsiny tena samy mahavaky lohanay mianaka mihitsy ny lo. Fa ahoana? Asainy anao vakansa miaraka aminareo zahay ao aorianan'ny BPC any santatra. Tsy mahazo miantso azy hoe dokotera tsony santatra fa hoe neny sy ny sisy. Dia hitanao izao ireo fitaovana tsara tarehy sady be lehibe ireo. Ireo no nomeny anaovan'ny santatra fanadinana ho. Mahagaga indray izany. Ny tsarako fotsiny aloha dia tamin'ny santatra le narary tany ampianarana iny. Tamin'iny izy nilaza fa misy itovizany be hono ny endrika santatra. Ary le hoe hanao vakansa tena hevitra mivady koa ve aloha izany sa ahoana e? Fa za very malala dia heverinao fa hokindrina. Heviny indrery izany. Ary tsy nareo mianaka aza no lazainy tamiko fa hisantatra. Za manko mba gagako. Dia nanaiky ny andeha ve nareo? Fa adala sy tsisy loko ve ny fiheveranao ahy santatra reny no mandeha. Ka zany ery malala tena nanana eritreritra ratsy taminao mihitsy amin'izy manao volo aty aminao ty e. Maninona e? Hoe nilazaiko tamina ve fa... Tena hiveriko fa nilazainao tamin'ny mihitsy momba antsika taloha. Resaka koa ane izay nataony tamiko izay e. Zany? Le nanerena hiaraka amin'ny hanao volo aty aminao tena namperitreritra. Ary tena manindry mahandry azy mihitsy izany izao zavatra izao raha tena tsy nitantara taminy ianao. Tsy misy tombotsoako mihitsy ny fitantarana an'izany aminy na dia kely azy. Sa heverinao fa malahelo toerana? Fa nga moa dia izany foana kosa e. Maman koa dia masika be loatra. Tsy miresaka intsony raha izany atao an'izany. Izany koa ve dia masika ry santatra. Aza taitra amin'izany rery santatra. Za indray aloha dia efa zatra n'izany hatramin'ny ela. Ny fahazokany toetra amin'ny maman dia ohatran'ireny sipa taraiky amin'ny bandy ireny. Nefa miseho mamolaka. Ndria. Soa ihany rehefa manambady Ramsetalea. Maty koa ndry raha mbola miteniteny foana eo koa tsy ohatrandria. Marina kosa neny azy. Akombony koa ny vavanao e. Fa mba misy zavatra angatahako aminao izao raha azo atao e. Ino izany ry santatra? Maninona ho raha miezaka kely amin'izay mba milaza marina amin'ny dokotera Isabelle? Santatra, angatao aloha izay tianao. Tsy misy afa-tsy izay ka. Izao koa raha tsy lazainao amin'ny melohan'ny andehanana izany dia tsy handeha. Lazaiko aminy fa tsy handeha fa tsy navelanao. Santatra, maninona ianao raha tsy mampijaly ataka izao anaka?
Mampijaly avokoa ny ery dada malala izao toerana misy azy izao e. Asa aloha na hoe okizay santatra. Okizay fa ny alina ihany dia fa iresaka aminy. Resako amin'ny dolo ny marina rehetra. Matrika ianao Ary santatra sy Isabelle. Any an-dalana any izy raisitsika e. Ary aiza be fanontaniana moa ry malala. Vao mainka raha ny tamiko. Fa inona loatra ny antony tsy maintsy hiverenana ny Tomasiny? Tsy voatapa-bolana ve nareo telo mianaka ny tonga avy any avy nanao vakansy? Rehefa any re ianao mahita ny antony e. Ary ho an'ny Moramanga ange isika fa tsy ho an'ny Tomasiny izany. Aninona any? Aza mainka amin'izany ho ahy ianao. Hafahafa amiko mihitsy izao ka. Nazo hoe mandeha taksi borosy izao aza ange tena tsy azoko mihitsy. Aza menimenina eo ahy ianao. Jerena tsy ety amintsika daholo ny mason'ny mpandeha. Ska tsy angina mihitsy ara tsy mahazo valiteny mazava ka. Azonao izany? Bon, alefa azo tsiraray no fanontanianao. Aiza marina ny santatra sy Isabelle? Tsy nandeha izany izy fa nijanona any an-trano. Sikisino rery no aty. Fa inona ny antony? Asa no alentsika aty fa tsy hanao vakansa. Asa inona? Taiza nisy tenerana an'izany? Ary inona ny fandraisany fampianarana sy ny fanaovam-bolo? Sao dia manofy ataona ary tianao ty. Malala, tady dio fa manomboka androany dia ianao ny taleny sekoly vaovao aoriko ato Moramanga. Izay sampany io sekoly tazomiko any an-tanà io. Mazava aminao? Andriamanitro, sao dia mba mivadika do ary tianao e? Dia ahoana ozy izy Isabelle raha mandre an'izany? Ka izy mihitsy anie ny nanao an'izany sosikevitra izany e. Sa tsy mino anao? Dia nanaiky ianao? Inona moa no maratsy an'izany kosa e? Ary ahoana koa moa no hanerenao ahy tsy maintsy anaiky an'izany e? Tena mino koa ve ianao fa tiako izany asa izany? Aleo rehefa tonga ny Moramanga sika miresaka mazava tsara sady milamina. Sady tena tia atoro be koa izany. Tsy ilaina matory eo ianao miteny aminao aho izay. Otsongoko mafy eo ianao. Mba mipetra tsara moa ry malala va. Ka tsy ilaina matory eo ary. Ka ianao anie tsy nabe fanontaniana mandreraka e? Ao ary fa fanontaniana iray ary sisa anao apetrako e. Apetrao ary. Nefa tena tsoroko fa tsy hamaly mihitsy na dia kely aza raha vao ohatra ka fanontaniana mandreraka aza. Enina tsy fotsiny valiny. Ka apetrao ary ho aho. Fantatra Isabelle ve hoe miaraka aminao aty aho? Tsy fantany. Hay. Ndre, fa manino ny tianao no tanondroka be tampoka teo? Si ahoana e? Ireo? Fa inona izao mampitomany anao tampoka teo? Iaro marary be ny lohako. Aleo aho mba hiankina aminao atory. Ao ary avy. Ary mangovotra be ny ianao izany ry malala e. Fa manavy angahy ianao? Iaro tadidinao ve ty toerana lalovantsika ity? Fa ahoana? Teto no farana ny diantsika. 5 taona lasa izay. Ny fanalavitra tsikelikely nanomboka teto ny foditsika. Aza mitanisa an'izany intsony ry malala. Ka aleoko tanysaina toy izay koboniko akarary ny foko fotsiny ao e. Asa raha tadidinao niala teto amin'ity tanàna ity tsika tamin'ilay avy tany Tomasina dia nandany ny alina tontolo tao anatin'ilay trano falafakely no faitsika. Tena mamy loatra ny alina farany iny ry aro. Iny alina iny na tonga ho tokako tsy halala sy tsy andry afa-tsy ianao. Hatramin'izao? Ie, hatramin'izao. Eny tsy nity olo-kafa mihitsy ve aloha ianao izany hatramin'izany? Mamy loatra tamiko aminao iny alina iny dia tsy fokosim-bana mihitsy. Voatononao maly angery ny fotoana ireny ry aro amiko e. Malala, raha tianao dia averintsika androany indray ny alina maminao iny. Matahotra ry aro mariny. Tena matahotra. Aleo tsy hiala ao Moramanga ka. Dia ho aiza ianao? Ho an'ny Tomasina raha ny tiako aza. Aleoko maty. Aza miteniteny foana ianao ry malala. Tsy averako andeha irery ho an'ny Tomasina izany ianao. Allô? Bonjour. Fa ahoana? Tena tsy misy hevitra kia. Aty Antsirabe aho izao.
Mety maharitra 3 na 4 andro eo ano aty e. Eny ary mampamangy any amin'ny Indry veloma fa izy zany fantatra mitady atao an-trano sy tany ampiasana hono izy dia tsy nahita. fa ahoanao saika akakanjo tao an-trano hono izy fa andeha mariazy izy Isabelle Rapitso. tonga sekitiry malala iaro matahotra ka. Dokotera, atao hoana le madama ray eo? Fa hoana nefa izy ao e? Zaho koa ngety nefa efa tsy afaka mivezivezy tsony e. Reraka be izy nefa tsy misakafo. Zazakely nefa efa tokony hivoaka. Dia ahoana? Korasipitron zaza dia ahoana rasazy nefa atahorako tsy ho zaka nda ho tsondrononako sa ahoana e? Nefa mety atahorana koa zao vao atao sezariana zao akia mandeha andrimaka ao ambroko dia jereo fa misy fanafody zay ao anaty tiroara kavy alefa ao anatin'ny sérum iny dia somary alefa somafimafy kokoa tsy efa nasindry sérum moa izy efa nasiko izy ka ary angamo tsy midy ny bronon ity ny lakle dia angakainga andrifa ny akoa ty efa kaika kay efa manesika mafy izy zany ary manina moa raha atsoina aloha i Rasazy Bernadette anka tsy azo nilozana koa ngeny eo amin'ny laboratoire sady aloha ndry ihany mikarakara any ka courage akia eny lasa zany tena tsy asiko an'izany fanafody zany tony kosa aloha le madama kely ao ka ny sérum azy zay tsy efa ho lany mody alaiko rehefa fanafody dia anabagako anankiray fotsiny io fa tory aloha fo azoko moramora rindra ho ahoana ary taona tory be marary be ny lamosiko zany ao aloha esoriko ny sérum dia mba manezaka kely ndry miarina fa ho any amin'ny efitra fiterahandry any mifangatsy ny janona teo mamanay teo foana izy ka nasaiko nota izy naka ny fitaovanindry rehetra dia fa ona aiza aloha mivadindry zanga manambady Rasazy misy tsy ambaratelo lazaiko aminao ty. Tsy ambaratelo ahoana? Raha teraka somatsara Rasazy dia eto anao ny zanako na mba tetavola hafa afaka itaizazy. Faloziny ty lazaindry mariny tena mifoka ny tenenako an'izany aminao mba miangavy Rasazy apity tozange tindry ty ahoana hono rendry raha fatany zany tindry gadraga lela-paratiry za Rasazy vonono mamanay hono ange io zazy io fa manala-baraka azy tsy hosahanao an'izany rehetra izy zafikely nenay io ataoko mahita izy raha mieritreritra ny anao an'izany ka zaza ane Rasazy efa saika ny vonono dia fa tsy nety hanala zazy atray tena leoko ihany miara-maty amin'ny zanako ka zao aza matahotra ndry fa anao izay faraheriko ao miakara amin'izay etsy ambony farafaharetsy oay Andriamanitra tena torany ty dia ataoko ahoana aleo aloha olafiana n'ity botifotsy ity dia atao izay hatafavoan'ny zazakely lozy ty marina kely sisa engany Andriamanitra ka mba tsy haniny ty zazy ty zay sara vena ilay tsy lafa avitra somatsara ary aloha afatsy ty dia ao midodo fa andeha karakara neny lehilahy endry tsara andeha iantsy olona aloha ibatan-karakely ty eny am-pandrina ka oay marina ty tsy efa maty maty tena maty fa manino indrino elabe Dokotera Isabelle sofa tonga ianao maty anie le kalakely masiny aonge aloha jereko tena tsy mitembotembo tokoa zao ary zazakely nanahoany zazakely aloha mba avitra so ihany ary ny fianakaviana nga mbola tsisy tonga nanafatra koana izy taloha nafatesany hoe ahoana be voka tsy manambady manko izy io dia nasaindreny nono hoe esoana le zanany nefa tsy nety izy
dia ndrahona ny reniny izy hoe hovonoina fa mbola tsy nety ihany. Zany angamba no antony nariraka be azy. Tena zany mihitsy e. Dia nasainy afenina ny reniny anie izy azy io fa tadiaviny hovonoina hono e. Zao ary resaka tsika sindriry ty tandremo so mitenitenina amin'izana amin'iza hoe ahoana. Rehefa teraka soma tsara dia ataovy eo amin'ny fanambarana fa kambana ny zanako. Dokotera so dia aza matahotra indrina kely azy. Raha misy tsy mahatambava ny ray amintsika sindria zay vao mety isy alala zany. Dia mba hainao aloha zany manao ny fanambarana ny fahafatesan-kiala kely ty Tsy maninona ary lalo savavy le zazakely lakely tena tsara kosako. Ary aleo ary aloha ataoko vetivety ny déclaration anti-razanty ndry ka tsy le sekretera ny aro ve ty fa fantatro nga izy io dokotera. Sekretera andrano sevatiko izy io sady asa na nesorina na nametra-pialanako. Asa na mety olana avy amin'izy be voka tsy manambady io angamba no antony. Ora sazy tena ohatrany tena efa akaiky ohatrany efa dokotera ao engaina aloha ianao miakary tsy parafary efa ho mihitsy rehefa avy eo iny atao fa olataka pitsakana anao ty zanako miakary aloha e. Santatra zay mbola tsy tonga foany. Efa ho avy re izy zay Isabella. Ahoana? Firy taona izay nandrasantsika ny andreny tomany zazakely toy izany tato-tokantranontsika. Sambatra venao ry aro? Tsy vitany hoe naniry zaza ka teradany ary mbola tsy vitan'izany ihany fa kambana roalabe izao. Isy ohatr'izany indray ve aminao ka? Vaonoa? Salama tsara ihany ve aloha izy roalary io? Tena salama tsara ka. Ay. Tomaty sy ranjanana tahaka anao daholo zao reo rehefa lehibe fa iaro adiniko ny tantara taminao. Dre fa misy inona? Iza moa le tovavy sekreteranao taloha iny? Izy zany? Le sekreteranao iny. Irindra ve? Maty ange maty hoa maty teo am-piterahana. Andriamanitro ary ny zazakely nanaraka azy koa tsy azo tena nampalahelo fa inao ny tena nafaty azy novinondreny foana hoana izy dia farany reraka mafy dia tsy nanana hery amoana ny zanantsony. Lozy zany tena maty tamin'ny alahelo le rindra marina. Mifona retsy rindra tena noho nataoko ny nafaty anareo mianaka. Ary to mitendriry ty iaro fino ty mampigongonona anao. Mifona ary Isabella tena mivalo tanteraka aminao fa tsy amerina intsony marina. Fa inona nefa ny fonanao amiko ry aro ary mitsangana moa teo eny menatra anao ary Isabella sady menatra ny tenako menatra n'ireo zazakely reo iaro fa inona ty manjoa anao ka zany ery Isabella zany nampivoaka indrindra zanako ino maty niaraka tamin'iny. Zanakao? Eno zanako mifona ary Isabella mifona fa tsy amerina intsony aho fa inona loatra ry ary ny antony nanaovanao an'izany tsy mahafapoanao mihitsy ve sady tena fahazaran-dratsinao mihitsy zany. Ahoana moa ianao raha tsy anaiky an'izany ho vita mora fotsiny ahoana kosa izy ianao raha mba mamaly faty an'izany mifona aho tena tsy amerina intsony marina Isabella. Ity tamin'ity malala fa aza mitomany intsony. Tsy miraharaha an'izany sady tsy mila miona amin'ny korona kely azy mandehana tsy ianao any ambavady any izy dia sefy miverina. Isabella tsy miraharaha an'izany aho izany ndray kosa aloha dia tena tsy hanala baraka tena amin'izany izao ary maty reo ianao rehefa tsy resaka aminy dia aza miteny korona dia kely aza. Odinareo aty manahoana ianao? Arabaina kina azo dimy sy fara satra kia ndray reto izy dia tena bonaika be ry sambatra kindry ry Isabellako
raha mba zany omen'Andriamanitra roa lahabe indray mipoaka ohatran'izao avo angamba ny lanitra ka tsy takatra. Aza dia manao an'izay mampimeo rety ianao ry malala. Inona masaka nandry tsy teraka kambana nefa? Eno a? Ka aleo ary aloha hanapa-kevitra hanambady an'izay. Mahatsikaikia mihitsy ianao ity ka. Avelako aloha nareo fa andeha tsy hanany santatra aloha. Tandraka eo ianao rehefa vao ry malala. Zay fa lasa aloha. Fangano mianatra sabotsy santatra. Manao piscine ankizy rehefa sabotsy atoandro ka. Tsy izany fa amin'ny valo sasany izy manao dansa dia rehefa vao izy manao piscine. Dia tena mianta be mihitsy kalakely iny anaovandry azy aky Isabelle. Ay, zavatra ilainy anie ankizy izany. Lazay niaro azy fa tokony mbola hanao judo hono izy na tenisiko. Fa le ry zao kiala ratsy iny amin'izany. Zao kiry malala. Misy resaka ho aty ataoko amindry. Lazao kiry Isabelle, inona moa ny olany? Nefa ny zavatra mampalahelo angely izy. Zavatra mampalahelo? Ka inona fotsiny ary iny mampinamana lazao e? Tena tsy ambaratelo sady saripady mihitsy ankeky. Aza matahotra indri fa tsy isy nipika izay resaka resandry amiko eo e. Zao ary tadidindry moa le sekretera niaro tao iny. Le hoe rindra ve? Indrindra. Ay kisy mpaniaro iny hatramin'izay ngandry izao vao nalala an'izany. Ary indri zany efa nalala dia tsy niteny akory. Sarotra kosa ngeky iny nidirako tamin'izany. Mbola talohana reny tantarany santatra tato aminareo reny izany no fantatro. Dia indri ihany nitoetra ny lehilahy fa raha niteny tamindry aho zao dia tsy homenatra akory aro ilaza hoe be felonana sy malahelo toerana. Soa aloha fa efa tsy eo tsony iny. Ary ngaky vitan'izany hoe tsy eo tsony Ndray, fa lasa izaky? Lasa any amin'ny vary tsy mifody. Maty? Maty teo am-piterahana. Teo am-piterahana? Ka io indrindra ny top secret ho lazaiko hoe ahoana ry Isabelle? Tena be voka niaro indray nge izany izy iny. Dia kisy mpaniaro iny hatramin'izay ngandry izao vao nalala an'izany. Ary indri zany efa nalala dia tsy niteny akory. Sarotra kosa ngeky iny nidirako tamin'izany. Mbola talohana reny tantarany santatra tato aminareo reny izany no fantatro. Dia indri ihany nitoetra ny lehilahy fa raha niteny tamindry aho zao dia tsy homenatra akory aro ilaza hoe be felonana sy malahelo toerana. Soa aloha fa efa tsy eo tsony iny. Ary ngaky vitan'izany hoe tsy eo tsony Ndray, fa lasa izaky? Lasa any amin'ny vary tsy mifody. Maty? Maty teo am-piterahana. Teo am-piterahana? Ka io indrindra ny top secret ho lazaiko hoe ahoana ry Isabelle? Tena be voka niaro indray nge izany izy iny. Dia tsy haiko na niala niasa mba hanafenana ny ratsy natao na ahoana. Tsy fantatro mihitsy. Dia nanahoana ilay zazakely? Io avitra soma tsara sady tonga soa atao tranondray ny mihitsy azako. Fa tsy kambana indray zany ny zanakindrivy. Tena mampitorona ny loha koa ty zavatra tantaraindry ity ka. Zao ary hitandry avitra soma tsara avy eo akibondreniny izy dia avy eo afaka adiny iray angamba dia latsaka ihany koa zaza tato akiboko. Zany? Dia samy lankely moa. Mitovy tsy misy valaka ny lanjany. Soa ihany koa fa sazy famara ihany ny karakaranay. Dia tonga dia nasaika nataony nio sazy famio hoe kambana ny zanako tamin'ny déclaration. Lalala ndraiky izanyko. Dia ahoana ozy izy aro amin'izany? Tsy fantany aky izany Zaho koa moa efa niomana tsy ampafantatra na inona azy. Nresahako tamin'ny fotsiny fahafatesany rindra. Dia teo vao fantatra hoe zana n'ity zanak'irindra ity zany. Dia tonga dia niaiky tamindry zany sa? Tonga kely dia niaiky mampalahelo akindriko. Dia izao tsara kiny zazakely adono daholo izany rehetrarehetra izany fa aza atao makarary saina. Misaotra kia. Aza matahotra kindry fa ataoko tsy mimena amin'ny tamin'ny hafa mihitsy io ary tsy ampafantariko ny arakory zany na rahoviana na rahoviana. Matoky andry Matoky io andry. Dia mbola misy resaka top secret iray hafa koa ngeky. Lazao aky angamba efa fantatry ndry tsara fa efa mivady fito taona mahery za sy aro vao nahazo zanaka. Fantatro tsara. Izay kely efa aretana. Nefa tsy fantatry ndry tsy zanak'iaro akory neky io zaza io Dia sa andrivy kiry Isabelle? Tena afo be ve zany no iainanareo ato tokantranonareo ato diso ndry fa eno tsara fa ahoana rehefa niala nenina taona izay dia nanapa-kevitra fa tsy hitsabo tena tsony. Dia ahoana? Niaraka tamin'ny lehilahy hafa? Sanatria
Fantatro tateoriana fa ny teo batanay sy aro mihitsy ny tsy afaka nome zanaka iarahana. Nefa samy ara-talàna tsara. Dia ahoana nazahoandry izazy? Ay, tsotra kia. Natao insémination artificielle kia. Natao inona? Aloha kiloha hijanona izany resaka izany. Aza miresaka an'izany tsony aloha fa izany tamin'izany aro santatrako. Tadidio tsara. Tsarovo fa top secret daholo izay niresantsika roa teo. Matahotra ho andry. Maman, amin'ny herinandro ambony ity vao hodika. Fa maninona? Fangandry tsy hanao concours? Efa nitelefonina ny neny dia nilazainy fa mbola mifarany volana indray ilay izy. Ary angaha efa vita ny fisoratana anarana? Efa natao noniko. Ka tokony hody ihany ndry fa sao dia sahirana ny nenindriko. Mba manampy azy mitay izy. Ka izy mihitsy ange nilaza tamiko hoe mandana aloha makany Moramanga fa mangingina rereo maman mandra-pahazatra amin'ny maman. Sa indray ange dia efa zatra mipetra-driry. Ka efa misy mpanampy koa ny izao any an-trano ry maman. Ary dia tsy mba hanao révision akory izany ndry amin'ity concours atao? Izany efa nitondra kahie. Efa manao révision foana isan-kalina. Fa inona avy ny taranja hanadinana amin'io? Matematika, science physique, dia malagasy, français, dia fahalalana ankapobeny. Ka sao dia mba tokony hanao kory ihany ary aloha ndry. Reraka be amin'izany ary maman. Aleo atao trano ihany mianatra ka. Sa tsy hita maman hoe manampy maman ihany ve mifanoratana anarana mpianatra? Eny, marina aloha izany. Saingy ny ambo io efa asako ange io e. Ka zao ary izy ary nitindry. Andika an'ity lisitra ity ndry sa andeha handro sakafo? Inona re? Mandeha any maman manao lakozia fa adikako ity ka. Ka ambe ilalao charbon. Ka manina nefa raha mampiasa gazy? Oy, adiniko. Ahoana? Adiniko ary nilaza tamin'ny maman fa lany anie gazy. Indry ity koa dia tena nefa tokony efa nividy izao tsika tamin'ilay tany an-tsena teo. Aza menomenona raha sendra tara vao masaka ny sakafo. Tsy maintsy andeha hividy vetivety mihitsy ny aza izao. Dia mitondra fotsiny ary goûter dia tsy menomenona Ka mbola misy vomanga sy ronono ange ao an-dakozia ao e. Leo be andreo aka. Ka izao bendrasa vary rehefa leo andreo. Aloha misy ny aloha andeha dia tandremo sao dia misy diso ny fanoratana ny anaran'ny ankizy eo fa manjary maloto ilay lisitra. So dia very maman fa tsy nanao sorakaliana ary taloha. Saloko, iza mahita an'izany. Rendraso amin'izay aloha. Aiza moa izao stylo mena? Ataoko stylo mena ny daty naterahana. Zay. Dia aloha tonga dia tsy piana lavabe amin'izay aloha hiavaka. Ataoko gaga ianao ry maman rehefa miverina eo. Iza ary izany? Ay neny. Allô? Bonjour neny. Tsisy vaovao. Miasa manampy amin'ny maman. Mbola lasa ny an-tsena izy. Araizy data? Eny ary. Rapitso maray izany miala ty Veloma neny. Ary aleo amin'izay aloha tohizana ny asa sao tsy ho vita eo. Santatra, andao akehany amin'ny hotely no hinambaraka. Fa maninona? Ka tsy mbola misy gazo na raha tsy rariva nefa ny andro ty efa miromby folo sa ahoana? Maman koa namatra. Fa maninona e? Za aloha tena menatra be amin'izany isakafo any amin'ny hotely izany. Inona koa mamenatra amin'izany? Aleo rangamo fotsiny vidiana dia asiana patena tobera dia asiana jus fotsiny. Ka tsy noana amin'izany ndry Atao betsaka dia verenana rehefa noana amin'ny efatra e. Ka aleo ary aloha andeha hividy indray e. Maman, ny telefonina teo nenene. Ay, dia ahoana hozy izy? Miakatra rapitso maraina hono fa mbola hividy fitaovam-pianarana. Ay, ary angaha hono tsy hotsenay ny dadandrika? Raha hono mbola lasa ny enjozoro be dia rapitso ariva vao tongako. Fa misy havanareo ngaha ny enjozoro be?
Misy anaiky sy ny sekoly iray hafa koa any e. Efa heritaona talohany tia nitazoma maman ity. Tena oloza raha mifanena tia moramanga iaro santatra. Asa hitako ka ho tonga raha alina le iaro iny. Inona re no ataoko? Mandehana amin'izay maman fa tena nonany aho e. Ndry ity koa nde ohatry ny mba halany firy ery. Tandre moa sao dia misy mitakosona na dia kely aza an. Tsy taitra ho aho maman. Tena ho rebirebeko tsy hiala ao an-trano santatra rehefa rivariva dia za andeha hijerijery ny aro iry amin'ny sampanandalana iry. Saina mantorany amin'ny hotely mihitsy aloha iny anio alina. Fa lozinina tokoa ary aloha no nanosika hiverina niaraka tamin'ny aro e. Tena adala mihitsy a. Na ty asa mpanaoviny aty aza tsy tokony nekiko. Zaho dia tsy maintsy ho tebiteby sy fiahiahiana toy izao foana no iainana. Ahoana ry izao sisy dokotera Isabelle raha sanatrika fantany izao hoe. Ary santatra. Tena andositra lavitra faran'izay lavitra raha vao vita ity taom-pianarana ity. Ho lasa dala eto raha izao foana no tsy maintsy iainana. Santatra avy amin'izay aloha isakafo e. Tonga dia mba karakarao nery maman azafady a. Ho vitaiko telo fa anarana dimy ange sisa dia vita tanteraka e. Ay, dimy sisa. Andry. Ary mba kinga kosa ngendry izany e. Ay, jereko sao dia misy diso. Fa maman koa ve ahoana e. Manao ny fijery maman azy? Tena tsara ka. Ay, ndry tena mahay mikaly asa sady tena tsara sorotrako. Très bien. Tsy foana rehefa misy ohatran'izao a. So dia verindrifa tsy hiasa kosa ary ny sekreterako. Fa lehilahy tokoa ve sa vehivavy ny sekretera maman aloha e? Vehivavy eky fa ho lehilahy ahoana? Inona indray izao no dikan'izany fanontaniana izany? Fanontaniana tsy misy dikany izany e. Fa izao aza atao tahaka an'ilay sekretera ny dada taloha iny a. Eny e, andao aloha sady mihitana e. Afifa sao dia andotry zavatra eo ka. Fa jus iny no tia mividiana maman? Jus naturel, tiandry. Ay, tiako ka. Fa maninona aloha ilay sekretera ny dada taloha e? Tena miavinavina iny. Ay. Raha mba fantatrao mantsy ry santatra ny tantaran'iny olona iny sy ny dadanao. Fa maninona maman no misento? Ie, tena miavinavina tokoa aloha iny e. Za ange ry santatra efa niaran'izany imbetsaka e. Soa ihany aloha fa tsy ao intsony iny e. Soa ihany. Fa maro santatra. Mangingina ve ndry raha ilozako rehereto aloha raha rifa? Fa ho aiza maman? Andeho any amin'ny Braonsisy koa fa misy dosie mbola osony avina any. Ka za koa hiaraka amin'ny maman. Ka raha riva be vao afaka avy any dia ahoana? Ka za mihitsy ange ny andanako e. Tena matahotra rehereto raha riva be maman vao tonga. Lavitra be nge izany Braonsisy koa izany e. Tsy maninona ho aho. Ka tandre moa sao dia any an-dalana any vao be taraina hoe reraka. Fa nga maman matanjaka noho za. Ka izao ary aleo aloha tsika matoritory kely rehefa avy misakafo izay vao mandeha. Matory maman raha atory fa za andeha hanao jus any amin'ny Bran maman. Mandeha ana ary. Andeha ho telefoneko iaro. Mino fa tsy ao an-trano izany izy izao raha niresaka santatra. Ndraso. Allo? Iaro fa aiza ianao izao e? Oka mihitsy. Mbola ato santatra. Rapitso maraina hono izy vao hiakatra. Alevako maraina be izy dia amin'ny valo sasany any ianao vao makaty. Izay e, veloma. Andriamanitro, voany nataoko aty. Tena tapa-kevitra fa tsy hiaraka amin'ny arontsony. Ary tsy maintsy ho voateniko azy rapitso dia rapitso ihany izany. Tena mampijaly azy ao ka. Raha mbola misisika izy dia aleoko mandeha. Adaboko any ity sekoly ity. Purée Andriamanitro.
Maman ary toa tsy mandeha ny jiro. Tsy mandeha fa angaha koa ty misy délestage. Aiky fa nitomany ty maman. Fa maninona? Tsy maninona aty ah. Aiza koa nisy olona tsy maninona nefa mitomany. Tsy maninona. Fa maninona ho ah maman. Sao dia tokony tsy handeha ary ahy. Ry tiako efa hoe tsy maninona natory be ato dia nanofo ratsy be hoe voan'ny accident teny an-dalana ondry. Ay ve ry maman koa ne dia tena be ranomaso e. Dia nofo ve dia ampitomany. Andray mimana dia ndao amin'izay fa ho any amin'ny sisiko. Anka zao e aleo indray tsy makany. Fa ahoana indray e. Mandehana amin'izay ary maman raha andeha. Mety efa eny kosa angamba izay izao. Ka tandremo ary indrisy sao dia mbola mandehandeha eo ilozan'ny tomobily eo ah. Fa zavy ah maman ataly. Lasa ry ahy veloma dia mampamanjana amin'ny endriana dia zao mba midina tia Moramanga hoe rehefa misy fotoana lazao an'izay izy ah. Veloma maman. Veloma ary. Way fa tsy data ve i tena idady. Irazany any surbe izany dia tonga ny tsena soa ihany fa mbola tsy nanainga teo. Dia asaiko lainy chauffeur indray ny sakaka. Loza ry aro ah. Ka tsy santatra firy miala amin'ny taxi Rembavady. Aiza io e. Tena izy mihitsy io. Dia ahoana? Fangatsy nandeha indray e. Fa ahoana tokoa ary. Efa nanatitra entana mihitsy nge ny chauffeur vao niala teny amin'ny stationnement e. Dia inona no atao ry aro ah? Aleo aloha hiafina dia ho teo izay antony iverenany ka. Mety hitany angamba ianao dia niverina iziko. Ary mety ho izay tokoa. Mety mbola tsy nainga angamba ny taxi broussaika nandehanany no nandalo teto. Ka tsy ilaina miafina izany ianao e. Io tomobilinao io nga iverinao fa azo afenina. Soa ihany fa mbola tsy tafainga fa raha tsy izany ny verimainy data. Manahoana data? Bonjour ndry. Nafinaritra ny vakansa? Nafinaritra be. Tamin'ny firy data niala tany Antsorobe? Fa ahoana ny nalalanao fa avy any Antsorobe? Ka ny telefona anany eny maly dia izany nalalako an'izany. Dia ahoana izany? Dia ahoana moa? Tsy andao andeha. Ka tsy tsena ve no natondehanao e? Eny ka mety ho avy misakafo atoandro angisika vao tafaingy. Mbola misy asa petraka kely amin'ny madame directrice. Ary efa malala ve eny hoe hitsena ianao? So dia tetainao izy raha tsy tonga atoandro ako. Efa fantany ka. Zao mandehana aloha indray mividy taratasy fotsy matevina. Dia mividiana ihany koa crédit. Dia anao fa merim-bola? Aingana ary indray. Aingana? Iaro ah. Tena tsy maintsy miakatra ve izany? Tsy maintsiko. Fa afaka mihainao ave ianao? Hoe ahoana? Tena tianao ve ny hampandeha ty sekolinao ty? Fa ahoana koa ary izany fanontaniana izany? Izany? Anangana sekoly ve dia tsy hiezaka ny hampandeha azy? Raha izany ary reto misy fepetra tsy maintsy arahanao e. Fepetra? Ie. Eny tany sao ary hoe? Voalohany rehefa nametraka fitokisana tamiko ihany ianao hitantana n'ity sekoly ity dia aoka tsy hivezivezy matetika ty mihitsy raha tsy hoe za angano manafatra anao. Ay, ary ny faharoa? Ny faharoa dia na midina ty azy ianao dia aoka ho tonga ny maraina dia miverina ny hariva. Ary ny fahatelo indray ary azo atao vazivazy tsony a. Fahatelo sady fean'izay rehetra izay tsy miaraka tsony tsika manomboka androany. Tsy misy vazivazy izany na ray azy. Izay tena resaka moro malala atao vazy. Tonga eo ihany nge santatra. Atsahary manomboka androany koa ny fanononanao an'izany malala izany. Madame Nathalie tsy maintsy etsoinao sady aiketra eo mason'ny vatinao. Fa ahoana e? Raha tsy manaiky an'ireo ianao ry aro dia mitadiava tale hafa. Tsika raha teo koa tsy mbola nanao contrat. Eny
aleo ary fa ho tanterahako daholo ireo fepetra ireo fa inona moa no misakana antsika tsy hiaraka izany? Tia tena loatra ianao ry aro a. Mba azonao an-tsaina ve mitebiteby iainako amin'izao fotoana izao? Ary ianao koa nge ka be sentiment be loatra e. Misaotra anao aloha nanao an'izay fanamarinana izay. Ko ataoko ahoana moa? Ny amantsy ny fahazahoako azy dia ny fo no entina amin'ity fa tsy ny no fotsiny. Izao hoe tampoka loatra ny resaka ny fanaovantsika androany. Aleo aloha hodinihana tsara. Sahoana? Angamba raha misy hodinianao dia izay olona ho asolonao ahy eto. Fa ny azo fepetra napetrako izao efa tena voadiniko lalina mihitsy. Tsy nisy fameriny to ve raha angaha ilay vola nefa ny olona noana. Andao sika telo mianaka anao goûter any amin'ny restaurant. Ary maninona moa raha misakafo atoandro vao makany e? Andeha nge tsika izao e. Andeha tsika sindry. Fa angaha tsy rehefa avy misakafo atoandro indray e? Efa vita ihany natao dia aleo mandeha. Mandeha nareo raha ho any amin'ny restaurant fa za tsy andeha. Fa angaha tsy mba noana maman? Ka andro vao amin'ny firy rehetra izao ry santatra dia honona izazahady fa ny indriny efa tenda kanina diso tafa ohatrako. Enina moa izany fa dia tsy any sika dia lasa. Tonga re dia aprimo anaty fiara ny sakosy. Izay ry malala. Aza manona an'izany anaran'izany intsony hoa ianao? Eny ary. Izao re no tiako lazaina aminao e. Aza misahirana amin'ny teny raha vao resaka ivelan'ny asa aho. Tsy maintsy miteny na iaino ianao na tsy iaino. Ary aza donona fa renjanako anie ianao e. Dia maninona? Fa ngaha moa misy hoe dia maninona fa izay fotsiny tiako lazaina. Aza mirediredy eo ianao ry aro a. Tsy fafirin'izay vehivavy miteraka tsy manambady a. Zaranao aza nampahafantariko anao ny zanakao. Fa dia inona roatra re ny olana e? Betsaka ary olana tsy azo vahana mihitsy. Ary ny cartable an-dada angaha tsy hoentina? Entina ka. Andao ary sika andeha. Veloma ianao. Fa angary dada misy olana io sekoly vaovao Moramanga io? Olana? Olana inona? Olanako. Olana ohatran'ny olana rehetra. Tsy misy olana izany io ka. Fa maninona e? Sendra reko fotsiny resaka reo sy maman teo dia izay mahalasa saina. Ohatray. Fa angandry tsy mahalala fomba miheno resaka olona. Anaty. Dada nanontany azy hoe fahina loatra re ny olana e. Izay ny sendra reko dia ny valiany hoe betsaka. Ary olana tsy azo vahana. Izay fotsiny. Kora tsy adalako. Za mantsy mba ngagako. Tsy izany fa izao e. Misy mpampianatra nangataka hiditra mpianatra ao. Dia tsy niraisiny malala fa nisoloany hafa. Fa naninona hoy? Ka izany lazainy hoe olana tsy azo vahana izany. Fa za aloha dia tsy mba hanao mpampianatra izany raha mbola misy ihany ny azoko ialana e. Fa maninona ianao tsy hanao izany? Ka tsy tiako ka. Tsy tiako fotsiny. Dia hanao inona nefa indrindra efa lehibe? Hanao dokotera ohatran'ny neny a. Hay. Dia menara mafy ary raha izany ko. Tena tiaka ane no tonga ohatran'ny neny ry dada e. Eno fa menara tsara. Sy ny asany ihany ane no tiako fa izy mihitsy e. Ny tarehany, ny bikany, indrindra ny toetra. Hay. Dia mezaka tsara izany ry dia mba oatra azy a. Sambatra mihitsy aloha dada manana azy e. Ay. Andray tia koa. Arono ndry angaha tsy mba sambatra. Tsara fanahy be nge izany nendry izany. Izy tsara fanahy loatra. Na ezaka toy n'inona azy toa misy toetrany tsy ho azo taafina mihitsy ko. Inona? Marina fa tena mbola tsy manana traikefa amin'ny resaka fitiavana izany fa raha za kosa aloha tena tsy lamina ny eritreritra amin'ny mbola fifaneraseran'ny maninareo sy maman. Raha izao no teo amin'ny toerany marina. Hoe mbola iavy hoe mbola miaraka ihany izay hatramin'izao? Za mihitsy ka. Nefa izy dia tena tsy mirona amin'izany kory ny saina kely azy. Ary ndry izany ane miahy fa mbola miaraka tokoa izay? Aleo angamba ataoko hoe tsy miahy fa matahotra e. Ka tsy matoky azy izany ry? Tsy haiko na ianao no tsy hitokisana na i maman. Aza dia alefa lavitra amin'izany kory ny eritreritra indrina dia kely azy. Fa raha sanatria tokoa ka misy izany
dia tsy ho hitanareo intsony fa andositra faran'izay lava. Manjary mamosavy indri ny eritreritry-ndry. Dada, misy zavatra angatahako amin'ny dada. Laza hoe? Andao hitatolo-kafa solo amin'ny maman. Maninona? Andao tatolo-kafa solo amin'ny maman. Fa nga hiverindreo moramora zany? Ka tsy tiako mihitsy izy manao an'io asany ioko. Aleoko lavitra mahita azy manao volo. Ka tsy izany eny napiditra azy tao fa ineny ary neny nanolo-kevitra azy naprisika andray azy. Ka ho teneniko koa zany neny. Godray, inona ny teneninao azy? Izaniko. Fa raha ratsy mamita an'ity taom-pianarana ity izy dia soloina rehefa avy eo. Dia ho lazaindry azy ve fa zany no antony? Lazaiko ka. Inona moa ny olana? Santatra. Dia anakorotana ny fiainantsika mihitsy ve indry sa ahoana? Anakorotana? Fisorohana anakorotana mety hitranga aza no ataoko. Izao no teniko amindry. Aleoko aloha andeha ity taom-pianarana ity dia rehefa tonga indray ny grande vacances dia mandray fanapahan-kevitra isika. Azo indray izay? Eny ariko. Nefa tandremo Tandremo ahoana indray ary. Fondry ity ve ahoana mihitsy? Ahoana moa fa mampitandrina fotsiny. Aza miteniteny foana ho tonga isika. Dia ahoana? Tonga dia sakafo any amin'ny restaurant sa andeha haka ny neny any am-piasana? Andao aloha haka ny neny. Ay, tsy ary aloha izy sao dia tsy antsony fa efa lasa nody. Alo? Ahoana? Dia nanao ahoana? Naratra be? Dia hopitaly aiza? Eny ho avy ary aza hitako ka maninona any zany zanako zany. Isabella, aiza ny zanako? Mbola any amin'ny réanimation izy. Aza taitetra be loatra fa efa tsabony izy izao. So dia ho faty ny zanako Isabella. La zao re izay mariny. Efa matsiaro saina tsara izy izao fa ny ratra eo amin'ny lohaliny no mbola mandeha ratsy mijanona. Fa ngatsy mizairiny? Efa voazaitra izy ka. Tidiko eny mazoro fa tamiko. Nanao ahoana izy tao mazoro? Ay, azo manana fa efa tsy manino izy. Efa mikatona tsara mifiry. Eny, efa azo jerena ve izay mazoro? Maika angamba aloha zao dia makany amin'ny banque de sang nareo mba maka afindramina fa be loatra ny raha very tamin'ny lohaliny. Dia ity ilay karazan-draha ilaina. Ary tsy mety angara zano akana raha afindraminy? Tsy maninona ka, ndao ary. Iaro aleo ihany mijery any amin'ny banque de sang ka. Indraindray tsy mitovy ny groupe sangainareo dia lany fotoana eo fotsiny. Dia mandeha any aingana nareo Fangaro Isabella dia mety tsy hitovy ny raha ny mpianaka. Indraindray misy tsy mitovy anko. Ary Isabella santatra. Efa avy nitarafina tato daholo izy dia nalefako nody. Tsy naninona ve? Tsy naninona izy ka. Fa hono ahoana nefa navoanareo Tao anaty taksi izay efa mianaka. Nandeha ny lamina tsara iny. Noho injay nisy fiara Mazda dominy avy aoriana. Tena tao mitandrify santatra sy Willy mihitsy nge. Nikopely tampoka ilay taksi dia mivony varavarana. Dia izay napitika ny Willy tany ivelany. Mba tsy voahitsaka ilay Mazda azako. Ilay Mazda vao avy nandonanay dia mifatratra tany amin'ny tranon'olona. Andao aingana rery Isabella fa maika ane ilana an'ity raha ity efa tonga nge sika. Hitanao io varavarana vo io ny banque de sang io. Andraso eto vetivety mipetrahanao eo amin'ny seza fandraisana eo Aingakaingana ianao ohatrany tsy ampandra ny saiko mihitsy zany hoe raha n'olo-kafa no afindra amin'ny janako zany. Iza no mahita an'izay raha n'olona tsy fantatra any? Aleo ihany aloha resahana rangahy mazoro so azo atao ihany ny hoe tsy mamindra raha amin'ny Willy. Raha tena tsy maintsy dia tsy aleo ihany ny rako no afindraminy. Hitanao fa izay dia azo. Andao amin'izay andeha. Isabella, fa tena tsy misy azo atao afa-tsy ny mamindra raha ve?
Fa maninona? Ka tsy mampandrisaina ty rahan'olona tsy fantatry ity ka. Tsy aleo ve mijery fanafody izay mety azo atao e? Iaro a, za mihitsy anena nanamarina fahadiovan'ity raha ty tao amin'ny laboratoire teo e. Talohan'ny tondrako azy. Sa inona mampianao? Sida? Zany mihitsy. Sady efa tsy fantatra misy tsony mantsy izy ity. Tsoroko aminao ny marina fa nanalaina raha azy ianao teo a, dia tsy ny ranao iny akory ny nafindra mivantana amin'ny huili, fa nolona an'izay efa voamarina taloha fotsiny iny. Dia iny voamarina iny a no afindra mivantana aminy, satria mbola tsy maintsy zahana aloha ny rano mena eo eo fa tsy azo tonga dia afindra amin'ny olon-kafa. Azonao? Tena mahatoky ianao fa tsy misy tsimokaretina sida iny raha iny a. Aza matahotra ho ahy ianao, dia aza be resaka tsony ka. Hay tonga nareo? Tonga izay. Hono aho Mazoro. Ahoana izay? Aleo Mazoro atao fanafody hafa amerenana ny rano raha ohatra ka misy azo atao ihany a. Ahoana izany dokotera Isabelle? Tena mialoatra izy ka, indrindra amin'ity famondrana raha ty. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko. Marina e. Bon, ndao ary aloha any amin'ny biraoko isika. Mazoro a, so ela loatra izany. Efa azo lazaina ny hoe avitra ny zanakareo e, fa izy reraka be fotsiny. Dia ahoana? Ajanona izany ty raha ty? Aleo ary ajanona, saingy tsy maintsy mijanona maharitraritra ty amin'ny hopitaly izany nareo a. Tsy maninona izany. Aleoko ary izany ko. Iaro a, mandehana ianao makany an-trano dia mitondra ny akanjo ny huili sy ny lamba no maka ty e. Ary ahoana ny sakafo? Efa nafarako santatra e. Andeha mirina an'ity raha ty any amin'ny banque de sang izany za loko. Eny e, lasa ary a. Dokotera Isabelle? Ahoana izay? Aleo atao ihany ny famondrana n'iny raha iny sao any nenany. Sa ahoana ozy ianao? Zany efa kivikivy ihany amin'ny hevitra ramose teo e. Bon, so ihany izany fa ny rahanao nody izy a. Ary aleo karakaraina aingany ity. 5 taona moa izy io? 7? Tena mbola kely loatra izany ka atahorana tsy ahazaka ny harerahana be loatra. Mandeha anaingana ary ianao e. Tandrema nefa so miteniteny amin'ny ramose ha? Eny ary, aza matahotra ianao dokotera Isabelle. Ahoana ihany no nazahoana ny adresiko e? Tsy efa ampy ve izay 20 taona sy niona an'izay e? Ampy mihitsy izay 20 taona izay ry malala. Izany no antony tadiavako anao amin'ny fomba rehetra. Iaro a, mandehana ianao miverina mody. Tia, tsy maintsy mijanona herinandro aty aminao a farafahakeliny. Mijanona ary ianao eo fa za lasa e. Hoaiza ianao e? Farafaratsy mbaraisinao tahaka ny vahiny rehetra mitsidika anao a. Fa maninona ianao dia mampijaly sy mampikorotana ato izao foana e? Sanatry ry malala. Tsy mampijaly zany ana dia kely aza. Sady tsy mampikorotana anao zany e. Eny ary, inona ny antondianao? Hitsidika anao. Misotra. Manao ahoana izy efa mianakao? Salama daholo. Eny ary, inona ny antondianao? Hitsidika anao. Misotra. Manao ahoana izy efa mianakao? Salama daholo zareo e. Isabelle zao nafindra ny fanjakana mpianatra eny amin'ny université fa nahazo agrégation tamin'ny herintaona. Ay, arabaina zany nareo. Ka tsy tena sambatra ery izao izy. Ohatra ny enjana be ihany ilay mpampianatra ohatra anazy ko. Indrindra raha mifandiniako azy. Ozatra eny ihany izy aoriana kely e. Aristilda? Abella sy Willy zao samy anala CPE. Asa raha anao ahoana? Bela aloha izay mantsy izy roalahy reny e. Ko tahaka ny ankizy rehetra ihany io ko. Santatra indray 4e année médecine. Anao dokotera hono izy. Asa koa raha hipasse 5e année. Izy koa ve moa tsy efa mitantara aminao momba an'izany rehetrarehetra izany e. Efa manontonana ange izay santatra tsy niona e. Dia tsy mifanohitra mihitsy ve izany nareo? Dia tsy mifampitelefonina koa? Nefa atao amin'ny répertoire ny santatra neny ny atako ny adresinao e. Mba tsy malala fomba koa ty ianao ty ka. Fantatro mihitsy fa feranao mafy izy tsy teny amiko ny momba anao rehetra sy ny toerana misy anao. Dia iso ianao e. Izy no tena nanao an'izay antosirako anao. Izy no namepetra tsy eritreritra anao tsony. Dia vitanao zany? Vitako tsara. Inona ary ny porofo e? Efa tafiditra ny olon-kafa atao poko. Efa voasolony tanteraka ny toeranao tao. Maninona? Zany e. Amin'izao rehefa mikipy iny dia tsy hainao tsony no hitako fa izy. Izy iza? Fa nivadiko fa iza indray e. Manambady zany ianao? Eny indray matoa. Dia aiza izy?
Tao tsy misy marika hoe misy lehilahy akory atao tranonao na dia kely aza. Za no makany aminy. Sa hieraka amiko hoany ianao dia ampahafantariko azy. Sanatry. Tsy fanatrika amin'ny rafilahiko viananao viana. Fa tsy mampaninona kosa raha mifanapaka valala sy mifampihinana ny manta sy ny masaka amin'ny rafy vavy koa. Aza mandainga eo ianao ry malala. Tsy manambady zany ianao. Azonao atao tsara ny tsy mino izay lazaiko. Andrasy fa tsokisy ho avy aty dia ho hitanao. Okitsy aza tontolo izany izy. Fa ahoana ka ianao anie tsy mino e. Malala. Andaosika ho diany Antananarivo. Sanatry. Fiainako efa manomboka miropaka sy mivelatra tsara eto indray dia tadiavinao ora vanasady. Tsy izany tiako loatra ny elinao ry malala. Andao moa izany avako izany Atahorako tezitra ianao raha iome eto Tsy aleo ve izany zavatra izany ho andry santatra sy rikambana amin'izay Tena tsoroko aminao ny ry malala fa tsy mety verdi amin'izany mihitsy Tsy mety ho lefa ataopoko mihitsy ny fitiavana anao. Mariny. Ary ny fitiavanao an'i Isabelle lefy sa raha sahanao no misaraka aminy dia anaika hiaraka aminao indray mivady sika amin'izay fotoan'izay mivady mihitsy. Aza makafana be loatra ianao ry malala. Tsy misy latsa-danja amiko na ny reni-janako na ny vady mariaziko. Sa ataoko izay ampiaonako anao sy ny vadiko dia tsy maintsy mifandray tahaka ny fandraisana sy Isabelle nareo sisy. Tsy ho aza sina condition na dia kely akory aza. Aleo toy ny taloha ihany. Ka tsy fampy anao ve izay nanaovako sorona ny tenako anao izay Ny fitiavako, ny fiainako manontolo dia mbola tadiavinao afoiko hatramin'ny ho aviko. Aza sina sentiment izany Tsy misy malala an'izay ho aviny izany koa ni. Hoporifoiko aminao fa azoko fantarina tsara no aviko. Jereo ty pozina mahery vaika ty. Hosotroko ataoko indray ny telona ty dia fantatro amin'izao fa tsy ampy 3 minitra akory dia ho faty Malala. Aza manao sangy mihoatra ny loha eo ianao Apetrao iny. Inona moa no tokony ampikorobaka anao Apetrao iny Tsy ametraka an'ity mihitsy raha tsy efa voateliko ny pozina ato anatiny. Lelafiko ireny faladianao Apetrao iny. Aza mamono teny izany. Mialatsiny aminao ary aro Tapidalakale tsy hitako tsony izay iainana. To tsy hamelanao mihitsy mantsy na dia andositra ho aiza na andositra ho aiza aza. Any am-pasana sisa no enoko ahitana fiadanam-po. Any tsy voelingelinao tsony. Amifona ary malala. Amifona. Apetrao iny fa tsy anao tsony Apetrao dia omeo iny. Mengavy anao tsy anatonana dia kely aza. Lelafiko ho any faladianao. Manome toka ianao fa tsy amerina an'izany tsony. Mariny. Tsy mino an'izany naoviana tsisy liona melany azany izany mihitsiny. Tsy maintsy matiny iny ary laniny aza. Fa izany ka iny nandraisanao ny fitiavako anao hatramin'izay. Zany mihitsy. Ny fitiavana izany amiko dia manao an'izay sambatra ny letiana. Dia sahanao no milaza fa izany no nataonao hatramin'izay Malala. Tsy hitako tsony izay avaly anao. Izany ho tena sahanao ve no milaza fa ny ahasambatra no nataonao tamiko hatramin'izay Fa ianao tsy mba nahatsiaro nahazo an'izany taty amiko ve ianao hatramin'izay Isaky mieritreritra anao dia fiainana mangidy sy mafaitra ny tsapako. Sao dia diso tafahoatra loatra izany ry malala. Tafahoatra. Tena tafahoatra tokoa satria aiza kosa moa. Raha tsy hiteniny taloha ny fiainako feno fahatsorana tanteraka iny ny terena iova fiainana feno fetsarambelatsy. Satria Isabelle mandray aho toy ny rahavavy nefa za ahoana. Rafivavy. Miseho iny ery nefa sakaiza manoty. Okizay ry malala. Mifona fa tena diso ary tsy amerina tsony. Aza repirepenao amin'izany ary aro Tsy mino an'izany Dia hanapirofo mafy dia mafy an'izany resaka izany nefa tsy hitako. Inona ny tianao ataoko hanapirofona an'izany ary? Tsy mino anao ampo anao izay. Eny tsy maninona. Aleo andeha. Veloma ianao. Iaro aza mandeha alina any ianao. Aleo andeha fa tsy maninona izany. Aza mandeha antsono ianao efa mifito ange izao Ka tsisy liona hiara-tory amin'ny azanao vinany Aleo ao ambany lavaranganao natory. Idio tsara mafy ny tranonao. Tsy avelako hivoakalina any kosa ianao ka. Avy mipetraha aloha eto fa hikarakara sakafo anao Tadidio tsara ilay teninao tamin'ny voatonga teto hoe raisy toy ny vahiny rehetra mitsidika anao Ka ny resaka ataonao amiko anie tsy midika an'izany Tena mandroaka tsotro izao. Tsy mandroaka anao velively Mijanona matory aty ianao rehefa avy misakafo.
Nyresaka ve tsy atao? Malala, so tratra ny vadinao eto ka ho afa-baraka ka. Vahiniko ianao androany dia ampy anao zay. Eny, mandeha ary karakarao ny sakafo amiandranao eto Aza manao anjoanjo ianao fa tena dangereux aty amin'ny alina. Sao dia manandrana mitsoka eo. Mandehana rehefa zavy adala aminao e. Ry, tena misy amin'ny telefony Malala. Dia ahoana? Andeha ho raisiko sa? So dia sanatry sa... Allo tsony izy. Malala! Oh, Malala! ahoana e? Misy miantso ianao? Tonga dia mba raisao dia lasa hoe tena tsy afaka miresaka izy hoe fa sahirana e. Tsy maninona? Tsy maninona e. Allo? Mbola tsy afaka miresaka aminao izy fa tena sahirana be. Ha? Fa... Allo? Allo? Ohatra. Fanga tapaka e. Loza ry Malala. Loza ahoana? Fa iza? Isantatra. Isantatra ny antso teo. Andriamanitra o. Fanga fantany hoe ianao no nandray azy? Fantany. Maty arerazako. Ianao koa dia tsy mba nalala ny jery hoe iza ny antso tao. Tena nijery mihitsy fa numero tsy fantatro ny tao. Asa, angamba tena ny taxi foana izy miantso. Aiza reno aleako Andriamanitra. Oankary santatra, aza miteny tsony fa efa fantatro ny tindry olazaina. Andray, tsy fampiresaka tsony izany sika mianaka. Ka kivenge ary santatra. Mianatra ndry mariny. Tena aleoko maty. Maman, teneno raha tsy afaka ifampiresaka tsony asika. Azafady kia. Lazao ary izay tindry olazaina fa miaino ahy. Nahazo vadim-pianarana hianatra ny andafy ary maman. Nahazo vadim-pianarana hianatra ny andafy? Dia aiza indray no andeha? Any Etazonia. Andray. Ka ahoana? Faly maman sa tsy faly? Avy ny lanitra ka tsy takatro ry santatra. Dia roviny indray no andeha? Afaka 2 volana no any. Ay, dia 4 taona hono ny faharetany? Mety ho 4 taona na 5 taona no any fa mety tsy hiverina ity tsony koa nefa. Fa ahoana? Fa adala kandry? Ie, tena adala mihitsy aho. Santatra, aza anaovana resaka toy izany fa tsy zaka ny lohako izany, mariny. Dia aza anaovana sinema ohatra n'izao koa za fa tsy zaka ny lohako ka. Aza miteny an'izany tsony ho ahy santatra. Tsy maintsy miteny ary tsy hitsahatra ny teny. Mifona ary santatra. Tsy afaka miala ve santatra? Miala tsiny ary maman. Tsy zazakely tsony ary nareo olon-dehibe loatra. Nanao izay azoko natao isan-kanana ny fiarahanareo nefa toa tsy nisy voka mihitsy. Asa raha misy olona mety hazaka izao zavatra manjo azo na tsy. Zangy ery santatra tena manao izay azoko atao mihitsy fa dadanao naninona? Nosisika? Zany na izaza ke mila ho lasa dala ry santatra. Ory maman, asa aloha miresaka amin'ny dada amin'izao mbola fiarahanareo izao lazainy fa mamosavy ihany heritreritra. Miresaka aminao izao dia milaza fa mila ho lasa dala ianao ka dia tapa-kevitra ny tsy hiteny tsony nomboka androany. Aleoko manankim-potanteraka amin'iny. Izay mihitsy te hiresaka mafy amin'iny indray mihitsy aoka kely tena mandrara mafy ianao tsy lazalaza n'izany petra tsara ianao ry maman. Tsoriko aminao fa tsy misy mipentina amponiny eny ny fiainana izany na dia kely aza. Ka amin'izay kosa ngery santatra mba afaka miteny ny dadandry izy. Tsy ho dia tsy tsapanao ve fa hikorotana ambony ambany ny fiainatokantrano zareo raha vao tafiditra amponiny eny izany resaka izany. Ary tena karary azy tokoa ary mba mipetraha maman eo amin'ny toerana. Ka inona ary ny vahaolana amin'indry santatra? Tsotra, aleveny impito mandivitra olona amin'ny fiarahanareo. Ka dadandry nge ho any tsy mety. Maman tsy zazakely atsony aneo ahy. Tsy mino antsony izany indry santatra.
Ataoko ahoana tsony moa? Efa mifanarahana ne hoe ajanona ny fiarahanareo ny nifondrana tany Betroka tany nefa inona hita ny soma tsara. Santatra, tao anatin'ny repertoara indringa hono ny nahitany misy ahy. Aiza moa ninoko an'izany? Lelafiko reny faladian-driry Santatra. Nalaika any ry mama mijanona ho zaza sary mandra-pahafatoko ka. Ifonako amindry ary izany izay nataoko rehetra. Ary tsofoko rano indry mba havita soma tsara ny fianarana ka ho tonga amin'ny avo indrindra. Tsy maninana dia tsy hiverina aty intsony azy indry. Enoko mantsy fa vita tanteraka ny adidiko rehetra tamindry ary tsy nisy nanenenako na dia kely azy. Fantatro izao fa tsy nahafa-po andry izay rehetra nataoko. Nandisy fanantenana indry mihitsy aza. Nefa isaorako tanteraka indry ny teny tamiko tamin'ny mpahatsorana izay tao am-pondry. Santatra, maditra loatra mama. Ary raha tsy vitana hatrany am-boalohany. Iza moa retso no afaka nisafidy ny vehivavy? Iza no afaka nisafidy ny teraka tsy manambady? Tsisy. Saingy dadandry kosa afaka nisafidy tsara hoe Malala sa Isabelle. Nefa tsy nanao an'izany fa niraisiny daholo izy roa. Izay hanarena mama an'izay rehetra izay no tokony heverin'ny mama. Nefa averiko ihany fa tsy fanafody ny akory ny miresaka an'izany amin'ny eny. Aza matahotra indray fa hikombona mandrakizay io vavaka io. Tsy avy amiko velovelony no ahindry amoaka an'izany aminy. Ary aza miteniteny foana eo ianao ry mama, hikombona mandrakizay ahoana? Tapidalaka tanteraka ary sombony haiko. Nandrosotra traizatraiza nefa tsy namela ny dadandry. Ndrirery sisa no nantenaiko satria fantatro fa ndrirery no any atahorany nefa indrisy. Tena tsy ho afaka ny ino akory indry. Mama, manome chance anao farany aho. Misaotra kia. Oka izay. Efa famelana ny adosoko sahady izany tenindry izany. Ampy izay. Mandeha nambangalorana mangatsiaka kely mba hosotroko. Tiana misy ovive. Ty sotrona. Raha nitsotra alainy. Aingany indry. Andasa raha ho any an-dakozia vetivety. Fa inona koa ilay zavatra nitoboka be teo? Oay, fananinona tampoka teo mama? Andriamanitra, fananinona? Mama? Mama? Valio ahy e. Ary fofoninona izany? Loza. Misy tavoahangy kely iny an-tanan'iny. Andriamanitra, tena poziny ty. Namono teny izany mama. Tena mamofona be an'ilay pozina ny vavany. Andraso aloha tsindromoka an'ilay fanafody. Inona moa ilay anarany? Ity eto. So ihany fa nisy tahiry tato. So koa fa mbola nisy seraingy. Oatra mbola mitepy ihany ny fofo fa tena ambany be. Raha ny tokony ho izy dia mandoa izy rehefa afaka 2 na 3 minitra. Ary aleo amin'izay bataina tsotra tsy ampandrinetsy. Izay fa nandoa. Tena maimbo izany. Efa misy azo antenana kely any aloha hatramin'izao. Ary andeha tsoko amin'izay neny. Allô? Neny a? Neny a? Tonga avaingana ianao aty an-trano izao. Tena maika be. Nisotro pozina tato mama. Efa nitsondromoka. Dia efa nandoa be. Tena sao dia mahadainga ary ilay olona nanontaniako teo. Andraso mihitsy aloha anontaniako ilay tompotrano kia. Amin'izay izy mamono telefonina mahasotra. Andraso fa tsy ilay tompotrano. Azafady kely hoe Ramsey. Ahoana izay Ramsey? Manahoana ianao tompoko? Manahoana tompoko? Salama tompoko. Mba saika anontany aho hoe efa ela ve ny tsy tao intsony ilay madama mpanofa tranonao iny? Madame Nathalie?
Izy indrindra. Ay, lasa niakatra ny Antananarivo ihany hono izy. Oviana ondringa. Afaka maly maraina hoe nisy nitovavy fotsifotsy lavalava iny tonga teto. Izany hoe tamin'ny sabotsy hariva e. Dia ny alatsinainy maraina zareo lasa. Toa hoe zana noho ny izy. Ay, vary. Dia tsy nisy afatra napetrany taminao nga? Isan'andro azy izy rehefa mandeha dia apetrany amiko ny lakile. Fa tamin'ity izy nilaza fotsiny izy hoe ho any Antananarivo dia izay ka. Endringa fa misaotra anao Arono misy fiara miakatra direkta makany tana ve eto Betroka? Raha pitsy maraina be zao vao misy ka. Eny ary fa dia veloma ianao. Veloma Ramsey, tsy misy afatra ho azy? Andeha hitady fandrem-bahiny aloha fa andrandrasaka eto ihany izy asa 2 na 3 andro. Rehefa tsy tavaverinao anatin'izay dia eny hiverina hiakatra ihany. Ohatra iza koa ary zany. Isabelle. Allô? Ahoana? Zany hoe mbola tia Moramanga ni fa inona nefa ny vaovao e? Maty Oviana? Loza. Ary santatra ve fa nary? Nefa eny ho avy saingy mety ho maraina mihitsy vao tafainga aty. Zay e. Ataovy eo aloha izay vitanareo. Maty ny malala. Fa naninona? Dia ahoana koa zao? Tena rapitsoriva nefa zao vao mitsotonga tana. Tena tsy hiala eto amoron'ny arabe eto anamaraina aza ny andro. Dia ilozan'izay tsisy fiara mandalo ho any ve eto? Izay hitako rangana makany io sy na makany Fianaratsoa. Avotra fa misy fiara mijanona ity. Tonga ihany ala. Amin'ny 3 sasany maraina. So ihany fa tonga dia direkta ilay fiara teo. Ary tato hatramin'ny tato anie izany malala ny maty. Eny santatra fa aleo aloha atsona. Santatra. Aiza neny? Fataiza dady. Aiza ho any neny? Lasa any amin'ny polisy izy zao. Polisy? Fa manina any amin'ny polisy izy? Fataiza ho dady. Ka tany Moramanga fataiza indray ary? Tsy tany Moramanga izany dady. Fa hivenry fataiza Ka vao avy ny telefônina ny dady neny maliny dia tsy nahandro fa lasa nidina tany Moramanga. Tsy nahita ny dada tany akory izy. Ny olona tany kosa milaza fa tsy misy nahita ny dada izany tany. Fa zazakely ve aloha fiheverandry Manandresaka kely sika ry dada rehefa vita ny fandevenana. Allo? Efa io dada ka. Vao tonga vao zao mihitsy izy. Andraso fa meko any neny. Allô? Isantatra angamba no mahita ny tranony. Mbola ho ely neny vao hody. Efa ho avy eo mihitsy izy ka. Ary andao aloha hiditra any an-trano ka. Vaono izavy zao ny olona miandry faty eo. Mpiara-mianatra amiko ny ankabeazany dia olona sasatsasany eto amin'ny manodidina. Ary inona hono nafaty amin'ny malala? Inona? Ianao ty ve aloha adaly? Tena miteniteny foana mihitsy. Hoporofiko amin'ny dada fa dada no nahafaty azy. Aza miteniteny foana ianao re. Hita ny dady ty, tavoangina poziny ty. Namono tena zany malala? Dia mbola tsy mibaboka ihany ianao fa ianao no antony namono tena. Aza manao izay mahatezitra eo re ianao santatra. Averika amin'ny dada daholo ny resaka ny fanaovanay farany. Fa oviana izy aloha ny tonga taty e. Nidina tany aho tamin'ny sabotsy hoe nitidika azy. Dia tsy nety izy raha tsy niaraka niakatra tamiko ny alatsinainy. Zany hoe afako maly? Ie. Ary saika loza zany fa
raha nisy kely dia tratra ny kiala kely iny taty indray fahono aloha izy irery zany ny tato izay sizy ny tato ny tantara tamiko ny fahoritsaina izy no nataonao miangavy ianao mba tsy amerina an'izany resaka izany tsondro santatra any fanontaniako valiana vo avy ny resaka sy ny tomany izy dia modina saina anankiranto any an-dakozia ahy tamin'izay ny nanararaotany sotroana n'ilay pozina dia tsy tonga tany amin'ny hopitaly akory izy zany dia maty nanao izay faraherinay izay tsy nety fa tsy nety izy koa ny tena marina raha ilay pozina fotsiny tokony tsy nahafaty azy satria vao nisotro izy dia voavonjiko ny tsondroma tamin'ny tsy fanafody itsy dia tonga dia nandoha be fa inona tafavoaka ny any ilay pozina saingy maman efa narary fohatry ny ela ay ve reraka be izy dia nijanona ny fony dia izay ny tena nahafaty azy okizay ry santatra aza mitomany tsony fa vava mafo azy ianao zao ry dada ny tena tokony hivavaka ho azy tokony handady tongotr'efatra noho ny nenina tokony hanao asa fivalozana mandra-pahafaty tsy haiko tsony indrisy ry maman na antra loatra ianao matahotra ny tsy ahazakanao ny totonyizao ry dada marina oka ho azay okizay sao dia marary eo anao avy taoko aiketo zazanako zany nanenina ry dada nafantatra anao satroka any anyjanona ho zaza sary mandra-pahafatoko aza mandatsatsoany ianao ry santatra ampiasa izay rehetra voalazanao teo ahoana moa ianao ry dada raha mba ataony olona torenina nanaovanao amin'ny maman reny tena resy ary santatra marina iverin'ny dada moramora koa ny todiny mitahany dada neny fitaka fanitsakitsahana fanarotana sy maro hafa santatra mandehana leva ilay voninkazo atsy ambaravarana aty fa tsy zakako ay tonga neny anfiry londrino andeha aplazany dadabe aleo rehefa mazavazava vao andeha sady mbola niresaka izay sy dada bonjour ary taisika mifandiso teny an-dalana niantsanao foana tamin'ny hoany fa namony telefona angamba ianaoko fa naninona sa tany amin'ny tany tsy nisy réseau ndry to tsy mamaly ianao ry aro fa maninona izy io santatra niresaka tsara izay mianaka teo fa maninona dada tezitra tamin'ilay resaka teo ve dada fa maninona ho dada way neny menamena be masony dada sady tsy mikipy mihitsy nefa fa mivandravandra be fotsiny andriamanitra fa ngano tomany izy ity tamin'ny voatonga teo niresaka tsara mihitsy izy ary ane mbola tsy tao amin'ny efitra misy ny razana akory eo aloha tsangana izy dia ampandrina tsy moramora eo parafara ry santatra fa inona koa ary tia mahazo any ary ry lanitro santatra sokafo no mivela-tanany atsotsiray tsara mihitsiny way tena mivokina mafy be mihitsy tereo izy sokatra farafaratsiny dia sisio anisy lampe de positsy angandry tena tsy mahita akory nge zany masony zany fa mbola velona ve izy ry neny tena nevrose traumatique amin'ny manjoany ity raha ny fijeriko azy andriamanitro ka tsy loza ve zany aleo aloha antsona le profesera namako zay sa hoentina any amin'ny hopitaly aleo ato trano any izy nitsabonaka sady iza koa ny ambina zany fa sairana antsika ary ty tsy izay hanaovana azy aleo mihitsy ary aloha andeha hisotrareo olona miandro faty reo dia tonga dia jereo le baume relaxant iny dia ataovy masazy malefaka amin'iny ny sandriny sy ny sorony ary ny tongony aingana ary neny atso aingana izany professeur izany santatra mba efa vonina daholo ve ky ny taratasy-ndria efa vonina daholo ka efa avy nanao vizita dia nanatitra ny résultat tany amin'ny ambasada ay dia raha oviana izany no miainga amin'ny herin'ny larobia mbola misy 10 andro nge tsy maintsy misy tonga any amindry izay isaka ny vakansy
I Abel sy Willy zao no tena tiako amin'ny voalohany. Aza sarahany izy roalahy. Or santatra. Aiza no ahitana vola andefasana olona roa miaraka ka tsy mety amin'ireny kambany ny olona misara toerana maharitra e. Ay, finonom-poana kizy zany a. Tena misy ary ny zaniko. Zany ary izy hoe honoko. Ary mba tiako koa ny raha miaraka koa nareo sy dada makany amiko e. Eny, ho hita eo ihany zany. Asa raha tanty mitaingina roaplanina tsony izy taoriana narariny teo inko. Dia mbola misy herintaona kosa ry neny zany a. Dia tsy ho toa momba ny eo anatin'izay ve ny toe-batana sy ny toe-pahasalamana? Sakiko. Neny a? Ahoana ki? Saika feniko an'ny neny ihany ty resaka ty fa nefa hitako fa tsy ampandrisaina any tany lavitra any raha vao tsy voalazako. Fa dia inona loatra ki? Eny e, sady tsisy antony tokony hanafianako azy an'ny neny sady sao dia mampalahelo an'ny neny. Lazao akia. Laha zao sao dia misy ifandraisany amin'izany tsy ambaratelo manisika ny lohako izany koa izany ka. Tsy ambaratelo? Ho tantarainy neny a? Tantarao aloha ny indri e. Neny a, mbola niaraka kay dada sy maman hatramin'izay. Marina ve? Sao dia mba... Sia, voaporoviko tsara izany. Ary izy mihitsy aza nilaza ny fahamarinana izany tamiko. Iza? Iaro ve? Maman ka, efa tratrako ry zareo tany Moramanga. Tratrako tamin'ny telefonina koa tamin'ny Betroka. Indrisy fa teo ampiresana izany izay no namono teny izy. Modina sainy nivoaka karano dia nisotroany ilay poziny. Asa koa raha efa nomany ny atry ny ela ny hamono tena. Oka kizay a. Aza mitomany io tsony sao anaitra azy roalahy io ndry a. Ianao no tena mampalahelo ary neny a. Tena menatra anao a. Tena tsy mendrika ny fitiavanao akory a. Santatra. Okizay ho a. Aza atao an-tsaina akory zany. Zanako any ndry e. Zanako daholo nareo telo day e. Misaotra ary neny a. Tsapako mihitsy nefa fa zany tena miantandrindra. Engaranao mihitsy ahako. Ay, efa fantatra ny hery santatra izany zavatra ny tantaraindry ahy zany. Marina ve? Mariny. Saingy tsy toetrako mihitsy ilay saro-piaro e. Adala angamba afa tsy toy ny vehivavy rehetra. Tena tsy fon'olombelona no mitepa ao an-tratrany fa fon'anjely. Tena sambatra neny. Ka inona ary? Inona no atao rehefa saro-piaro? Tokony tsy navelako nandehandeha tany ivelany tany ve iaro rehefa tsy miasa? Sa tokony narahako tany amin'izay nalehany? Sa ahoana koa ka? Neny a, ankoatran'izany a, fahotana neny manitsakitsa bady. Tao anaty fahotana tanteraka dada. Ary tsy izy ny tokony hanala azy tao anatin'izany fahotana izany fa ineny. Toy izany koa maman. Nangala-badiny olona. Saingy tsy haiko e. Aza asiana sy resaka tsony kiny momba an'izany a. Neny a, mifona. Fa nanino ndry e? Ka nanafina ny neny an'izany rehetra izany anie aho e. Natahotra hoe sao dia hoe hanimba ny tokantranonareo. Tsy misy an'izany ho a. Santatra. Ahoana ry neny? Vonina amin'izay ndry hainao a. Vonina ka. Matoky andry a. Tena tsy ambaratelo ty a. Na i dada na izy rolaza tsy tokony halala an'ity a. Matokisy neny. Raha tompoko vavy mama ndry irery ihany zao no zarako an'izany. Sa efa nitantarainy tamindry? Mbola tsy nitantara tsy ambaratelo momba ny neny izany izy ka. Zao ary. Tsy misy zanaka hitambaranay siaro nareo telo da. Neny a. Dia sanatria mangina aloha ndry. Ndry moa efa fantatro ndry tsara ny tantarandry. Ary izy roalahy kambana? Ary izy roalahy indray tsy kambana velively fa zaza ny ara-teraka. Tena tsy misy azoko izay lazainy. I Abela no zanaka dada, fa io Ilia zanako. Mivazivazy velo neny. Tadidindry ve ilay sekretera niary taloha be iny, le raha matokely miavinavina be iny. Tadidiko iny ka. Rindra moa no tena anarany. Izay mihitsy. Katalogy mantsy fiantsoana azy tamin'izany. Hitandry? I Abela zanak'i Aro sy Rindra. Indrindry. Fa ahoana loatra e. Dia ineny ihany koa no mivesarany an'izany. Tena tsy vanina. Ho tadiaviko ala tsy vanina dia ho takiko aminy trosan'ny neny hatramin'izay. Aiza dia handositra dity fotsiny. Aza misendo hatramin'izany ry fa tsy misy fantatra Abela izany na kely aza. Ka tsy manaiky an'izany aho ka. Ka zao nge. Maty teo am-piteranany Abela ne le Rindry. Tao amin'ny matery ny teny tazonika izy no niteraka
dia tonga dia nisoratako tamiko ilay zazakely. Dia mba nisy pirofo ve ny noho neny hoe tena zanaky daty Abel? Ka tena izy mihitsy nge no niteny fony ny fandriako e. No tantaraiko azy ny nafatesa indrindra dia mody nolazaiko hoe maty koa ny zazakely dia mibaboka izy. Andriamanitra, fa mba inona loatra re ny dadako iny e? Ary Willy? Zanako manokana Willy. Niaraka tamin'olon-kafa izany neny? Kosy. Natao insémination artificielle tao an-kiboko Willy satria voapiro fa tsy afaka ifampiteraka mihitsy za sy aro. Neny tokony tsy nisy nifantariko izany rehetra izany. Nefa eny e, hiezaka hiaina an'izany satria efa izay ny zava-misy. Matokisa nefa tsy lazalazana izany amin'izaniza. Izao e, ataovy tsara fotsiny fianaran-dry Izay koa hiezaka indrindra tsara ny tokantranonay, tokantranonay efa mianaka izany. Dia izao ataovy izay fandrasy andry amin'ity olona ity, misy adresy email io. Fa izy ty olona ity? Zandriko io e, efa 20 taona izy izay no mipetraka tany. Ay tokoa moa izany olona io ilay mpandefa fitaovana zavatra ao anay teny. Fofony, ny tana sy ny tongony efa miasa tsara, dia ny sofiny koa efa mandre. Eny efa afaka manatanteraka izay lazaina azy aloha izy hatramin'izao e. Ny lehilahy mihitsy izany sisa mbola tsy miva. Dia ahoana? Santatra, samy hivavaka mafy sika fa mbola tsy hay izay ho vokatry ny fisokafandelany aro Fa inona mbola mety ho vokatra izany? Mety mbola ratsy ve? Ny aretina tahaka izao mantsy dia mety tsy ampiverina ny reflexa intsony raha tsy misy dona mafimafy miatra amin'ilay olona indray. Nefa iza moa mbola niry nitrangany fandroany indray? Dia ahoana izany roneny? Izay nge nilazako amindreo hoe samy mivavaka mafy ho azy. Izao mantsy raha sanatria mbola isy zavatra tsy ampozina amin'ny dona aminy indray, dia na angamba mety hahafaty tampoka azy, na vao mainka ho lasa adala izy, na koa very tadidy tanteraka izy ka tsy zavatra na olona ho tsaroany tsony mihitsiny. Fa avitsy ihany angeky ny olona mety hoe hiverina amin'ny loany tanteraka ny reflexiny. Asa, mety tsy haiko na mety ho firy isan-jato na firiko. Mahereza roneny hivavaka mafy sika. Allô? Neny Aingaikainganareo fa tondroana sisa dia tsy maintsy any anaty avion atao amin'ny salon numéro 2 zao. Efa nitondra fiara izy teo? Kosa tena efa miverina tsikelikely izany ny sain'ny dadako. Efa mahatondra fiara izany? Andriamanitra, sokafy re ny vavan'ny dadanay. Vao fa torany lelana. Ingénieur zareo. Neny, aty Bonjour kidry. Efa miandry faingana izany sisa Adiny roa dia efa tsy maintsy anaty avion. Dada malalako, mba te handreny feonao hitsodrano ahako. Soavadiry santatra, maleova, malasany zany zanako izany. Dada malalako, mivany lelanao? Misaotra azy dada malalako, misaotra anao Andriamanitra. Neny feno tanteraka ny hafaliako. Efa nisokatralina ngeky vavany, fa ataoko surprise ho andry mihitsy. Misaotra ry neny ahoana nampivavy? Tena tsy napoziko mihitsy akia. Tsy izany fa resadresaka tao an-trano izay efa mianaka. Dia sasatry ny mamaly fantaniany Abel sy Willy ny momba ny fandehanandry. Izy eo amin'io miramirana be ilay sady mitodika mijery any amin'izay miteny. Dia noho ny farany dia ie. Izay foana sisa valy teniko tamin'izy roalahy. Dia misy fantaninana petraka Willy hoe izay sy Abel ve mba afaka hianatra any amin'ny fianaran'ny Santatra koa. Dia ny salasala amaly kanjo no tsy ny dada avy hatrany hoe ie. Ka tsy tena taitra be nareo telo mianaka? Mivinga ahoana? Tena nahafaly an'i dada izany izao fandehanako izao. Avo ny lanitra ka tsy takakory Santatra. Sambatra fa manana zanaka indry sady matotra. Anao fito be isika rehefa tavaverina indry. Sa ahoana Sabelina? Raikitra izany Eny
Tandremo sao dininy ny fifanarana anatintsika sy neny lesako ny vakansy. Fanarahana inona indray zany? Mba lasa ao anay hoe tsy maintsy tonga makany amiko nareo efa mianaka rehefa vakansy. Izy roalahy aloha mandeha voalohany dia ireo sy neny indray afaka herintaona dia mifandimbotra an'izany. Tsy olana izany. Aza matahotra ny rehefa ho avy izay. Farany ity vao nisy vetona ry dada sy neny. Leo amin'izay andefa sao tareto. Velomy dada sy neny. Avy aloha efa mihansika e. Avy eo aty akaikikaiko aty Abela sy Filia. Velomy nareo efa mianaka. Dia mifankatiava dia mianara tsara sy endry tsara. Soa afa-ty anaka. Mahatsiaro ny isan'andro fa tondra zava-dehibe ho antsika izany vavaka izay. Efa matahotra nareo. Isabella, efa nolazainy santatra taminao ve izao fanamby ataony izao? Fanamby ino? Tena tiano ny tongotranao. Ay ve, erezo kiva kely sisa. Hoe, efa ela ny niresanay sy dadan'izany e. Teny efa miverina tanteraka ny sainy dada. Raha ny amin'ny fambiako kely lanitro. Aleo andefa efa milahatra ny mpandeha rehetra. Veloma daholo. Tandremo sao misy mitomany na ray aza. Atao ahoana moa kiry santana ny hoe tsy hitomany Sovy azy indrimba nanana courage sady ambony moralako. Isabella. Andao amin'izay andefa tsy mitandriko ny hita mafinofino eny. Ary izy roalahy teo mba lasa izy. Nandeha voalary ny zala. Andao ary, tsy te hijery faingany eo koa ako. Fa efa nomeno fre ve aloha izy roalahy Efa nomeko izy ka. Raha izany ary dia andao ary. Aiza moa lakile fiara? Faly ve ianao? Ahoana no anaporofoka aminao ny hafaliako? Engany ka ho lasan'izay no firatsy rehetra. Isabella. Ahoana? Fona aminao ary Isabella. Amela tamin'izay rehetra tsy nety nataoko taminao. Aza matahotra ry ary fa tsy misy tavela mipentina tapoaka izany na kely aza. Misaotra Isabella. Za koa anie ry ary mba nisy fahadisoako koa nataoko taminao Tsy mba nahamarika an'izany na dia iray aza. Tena nisy ka. Teneniko aminao fa tena nisy. Teneno ary. Ianao anie tamin'ireny latsaka tao anaty krizy mamaiva ireny tokony nanokana fotoana betsaka mihitsy nanampiana anao hiala tao anatin'izany. Nefa variana loatra dia toy ny hoe neti-patokisana be fotsiny dia ireny ny vokany. Tia. Fanampiana ve nisy ohatran'ny fitiavana sy fahatokisana naseho anao fa ny amy efa sitrapotsy voafy. Fa na ininy adalàna. Izay ny tena marina, adalà. So ihany ary fa endry sady matotra isantatra. Izy any ny tena nanampy anao tamin'ireny fotoana ireny ry ary. Tena tokoa fa nisy nikiala kely. Isabella. Ahoan'izay? Raiso tena zanakao iny sasy iny. Aza reny izy fa dia zao tsara. Fa angà misy fihetsika tsapanao iny na nilikilika ny santatra hatramin'izay Sanatria efa ela angamba izany tena izany tokony voalazako taminao fa zao voatafavokako. Matokisa ianao ry ary tsy ataoko latsa-danjy ny zanako iny na raha oviana na raha oviana. Setra Isabella. Tena sambatra. Fa maninona ny najanona tampoka Isabella. Eto ty fiara ty fa marary be zany loha. Andriamanitra fa nanina tampoka teo. Ao ary aloha mifindra moramora etsy anilako etsy.
Ampio ary lanitra tena tsy nahatsiaro tena dia ahoana izy roa lahy nefa izao mba aiza ka andeha aloha tonga dia hoentokany amin'ny hopitaly so maninona eo indray. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Razafindrakoto Liva Antriniainy. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Zazasary. Nainonareo ny feony Mirambola, Ida, Iary, Ioly ary Livy miaraka tamin'ny Arliva sy Jean-Jacques ary Roland. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanantsitosa.